raha tafahoana eto amin'izao toeran'izao velinaina trapamonjeny tsy maty tratry ny enina iankoa na tamin'iny aliny na tamin'iny herinandro iny raha nisy famanginy Jesosy ny mpiandry anankiray miantso alina be ny hoe misaoran'Andriamanitra pastera dia asaivo misaotra an' Jesosy ny olona fa raha ny amafin'ny rivotra dia tokony tsy ho afa-bela mihitsy koa Antananarivo fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny vavaka izay nataontsika dia mba namindra fo tamintsika Andriamanitra. Noho izany dia hisaotra an'Andriamanitra lehibe tsika afaka meno hoe tsy hoe ny odimandry akory tsy hoe tsy namindrano fo fa izy ny efa manana ny hevitra izay ny heverina. Raha tojo ny alahelo mafy misy lalina ny alakamisy sa alarobia na eny hoe nisy nodimandry ny havantsika dia tia antany an' Jesosy mihitsy hoe raha hitako anao dia ho anontaniko hoe fa ahoana kosa Jesosy zaza. Dia rehefa nakateny dia izao no teny azoko hoe angina ka tsy teny fa Jehovah nanao an'izao. Aleo tsy miteny ireo dia sanatria manome tsiny an'Andriamanitra izy no mahalala. Tao hivavaka androka ny devoly aloha fa raha vory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo kosa Satana hivavaka tsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray faly anie izay mbola afaka mifampaherindray eto an-taninan'Andrano. Tsy andro ny fohery izay ifankahitana ifampaherezana Jesosy tsapanay mafy loatra ny herinandro na avesabesatra mihitsy ary indraindray fa misaotra anao hoe teo fony ianao Jesosy tsy namelana irery raha maolombelona dia maro ny efa mety ny ravoravo tanana nkifa teo ianao Jesosy nampahery mandrakariva ary misaotra anao koa raha tafahoana zay androany mbola afaka ifampahery hitondra ny teny mamy avy aminao ny devoly anefa tsy faly Jesosy rehefa tafahoana anie zay dia manelingelina anay izy mitondra tsy fifantohana mitondra tsy finoana ihany koa ny anatinay any mampierikeriky ary zany indrindra ny ombonanay saina sy foamam-panahy tsy horoanay fotsiny fa hodoranay sy ho levonay ho arodanay amin'ny anaranao mihitsy ny fanjakany araky ny teninao Jesosy hoe toery ny devoly dia andositra nareo izay ary izay mino ny asa ataoko no ataonko manao ny rivotra hoirako sy ny mpanompoka tahaka ny lelafy mandory sy mandevina hoe ianao ka hiaraka nangatanana ary zay Jesosy amotika sy andrava ny fanjakany ezina zay manelingelina anay eto amin'izao toeran'izao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta no ahafahana mandory sy mampiovina ny asa devoly Satana rehetrarehetra levina amin'ny afon'i Jehovah torana tsy manan-kery tsy manam-pahefana na iza toerana misy anareo Satana miola eto ianareo fahatorana amin'ny rano Jesosy avy Nazareta levina ravo zany torako amin'ny afo masin'i Jehovah tsy manan-kery tsy manam-pahefana fatorana amin'ny rano Jesosy Kristy levina adraboka zero ngotana ny anaran'i Jesosy atsipa any efa rimiatrafo ny asany devoly Satana
amin'ny anarany jesosy Kristy dia votsitondra fifatohana miala anaty sofina rehetrarehetra anaty lohanay levona tsy manakely tsy manam-pahefana zany a eto amin'izao toerana zao amin'ny anarany jesosy Kristy levona 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 samimy tena hoe levona lev amin'ny anarany jesosy Kristy levona ny asanakalan'olo rehetrarehetra may zany may mikalan'olo may mirehitra zany levona zany sotra indrindra jesosy a tsy mety mihitsy zany hoe hivavaka zany ka misy fanatrehana hery hafa akoatra ny fanatrehanao misy andrata feno ary a ko aza izahay mena voninahitra fananaranao rery any ny fokoripamonjy mange taovy ao fonao mihitsy ny tananao maniry lalandava maniry lalandava manatriketo le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra andetsika araka hika ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any haleluya masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika izany ny salamo 7:20 efa itsika tsy njery fa ho ataontsika mifotsika rehetra mihitsy ndray ianatra mamaky ny soratra masina miforay manontolo mihitsy tsika hoe Jehova ho mpiandry aorianan'izay a dia ny hira fa raisy 700 andininy voalohany a sy fahatelo dia mba mihira mafiko ny sampana mitarika an'izany hoe ny feo ny hira ny lanitra tsara tokoa mahafinaritra dia ataontsika mifotsika rehetra ihany koa izany hira izany rehefa eo ambany masinao ny salamo 7:20 dia vakio fa ho anao mihitsy a izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehova mpiandry a tsy ananjava mahory a mampandry a miamimaintso izy mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko hitsoraka azonao sy ny tenao reo ny mahafatahotra mamelatra latabatra eo amin'ny loka eo amin'ny mason'ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno dia feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho amen raisy 700 amin'ny firana protestanta sokafo mihitsy ny vavanao hiterany Jesosy Amen.
faritra ny dia mbola sandratra eo anao trano ry Jehovah Andriamanitra rainy tsara indrindra. Misaotra anao zay fa menao fotoana, mbola ahafahanay misaotra anao tamin'ny herinandro izay nomenao anay, ary mbola ahafahanay mametraka ihany koa ny herinandro vaovao zay mbola tsy hitany masonay, mbola tsy nidiavinay, fa nifantatray dia hoe manomana zay tsara indrindra ho anay ianao. Misaotra anao zay ny amin'izao fiangonana, mbola ahafahanay miangona zao Jesosy renay any amin'ny faritra maro fa maro ny olona tsy afaka mivavaka satria rava ny fiangonana. Misy ihany koa Jesosy any amin'ny firenena hafa enjena ny mpino, vonoana mihitsy ary noho ny amin'ny anaranao. Maro be ny tsy afaka mivavaka Jesosy, mangeta ety izy ireny. Misy olona zao any amin'ny hôpitaly any Jesosy manao voady hoe raha tafatsanga neto andeha ho any am-piangonana isotra an'Andriamanitra. Mety misy koa ary any am-ponja Jesosy, mety mihaino anay amin'ny telefona, mihaino anay koa amin'ny alalan'ny onjam-peo. Zany etaetany zany olona izany maniry fatratra mba te hiaraka aminay eto nefa tsy afaka izy androany. Zay androany mihainao amin'ny famindramponao, ary na dia tsy afaka eto areny olona reny dia miaraka miompo aminay eny fa nahatrany ivelany rehetrarehetrany ara Jesosy miara manandra-peo midera sy mankalazanao. Zay tsy manana Andriamanitra afa-tsy anao Jesosy Kristy ary tsy hanana Andriamanitra mihitsy mandrakizay afa-tsy anao irery ihany. Dia rainay ny anaranao satria mahavonjy anay. Eny fa na dia mamaky ny aliko ny fahafatesana ary zay dia isotra anao foana zay fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa ety anao. Koa ankehitriny tafahoany eto izahay, tsy mety raha tsy manakambana ny feo anay amin'ireo anjelinao analikisa ny an-danitra any, ireo le fanodimandry tonga ny aminao any koa mideranao. Raiso re Jesosy na dia tsotsotra ihany ary azafady indrindra, raiso fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enky amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Andeha mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia eo ataontsika ny hira raiky amin'ny 20 amin'ny 100 fanahy mpanazava angataka amin'i Jesosy tsika ny foko vafisasaomana ary tsy amin'ny fo madio amin'ny fo feny fitiavana no ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra izany. Am'firana protestanta hatrany raiky amin'ny 20 amin'ny 100 andiny voalohany sy fahatelo ihany. Raiky amin'ny 20 amin'ny 100 ka efana ipa ay feo fifoazana ento feo fifoazana zavadidriny zay fa haitsika zay hery zay dia angataka amin'i Jesosy tsika kipitsika ny masitsika dia angataka ny fanan'Andriamanitra itsika ny foko hoe aza vao maniry lalandava ny pentekostao na andiny voalohany any ara tsy manino fana fana ipanazava ny foko azavao maniry lalandava ny pentekostao fana io fana ipanazava ny sangatsika rehetra ny aisina sina fongany reo lao ireo lao amfoko mitoloko maniry dindranao ny aisinia sy teneny mihitsy Jesosy vonkany reo lao ireo ny foko mitoloko foko mito
maniry indrindranao vavaksika maniry ianao zay Jesosy ty andre fionao mandraikariva na de eo raha nefa hafanomanana de ampangino zay rehetrarehetra tsy avy aminao zavelehiteny tompo zay tsy nomaninao fa sokafo ny molotra ainambarany fahalebiazanao sy ny fahatsaranao ary ny sofinay kosa ampandrene sy ny teninao mba hibebaka sy fony eo anatrehanao ary ahy mandray tsara ihany koa ny teninao mitenena Jesosy fa voninky ny mpanomponao misaotra ray eo amen nampetraka ny fiangonana tamin'ny herinandro izy iny rehefa ndravo zay mialohan'ny zoma fanavozana sy ny taorianany zoma fanavozana satria moa ny zoma fanavozana misy foana isaky ny zoma eto de nisy rem-pianakaviana nanantona teo amin'ny varavarana teo sakana ny mafy mihitsy pastera ho aho izy misy resaka tiako atao aminao zaho amaiky abeny eny fa fahiditra ane tokony hiditra amiroa efa mirosy ray minitra zao fa mbola atara tao ambony tao nanomana tao amin'ny radio tao de zao izy mba miangavy anao ho any amiko pastera fa anniversairako amin'ny 20 zaho aneny nge tena tsy afaka zany mihitsy ny hoe mandeha mitety trano be de be raha ho any olona tokony andehanana fa tena tsy afaka ndao rea mba miangavy mafy anao mihitsy tongava de fa inona ny tena sisy any eny voalohany izy le anniversairako tsy problème iny eo ihany fa mba tiako mba te andreny toritenin'i Jesosy ny zanako de avy eo de neritreritra teo ahoana re zany de zao arao mandalo kely fotsiny de juste mitory teny kely fotsiny ary de lasa tsy maninony zany paster de sady mifiny faly be izy tsy maninony zany ok arao za minio mbola mandamina hoe ahoana ary zany satria be de be ny programme am'izany 20 zany andeha ny fotoana de ay moa de nyresaka mianaka farany hoe zaho de tsy maninona raha zany sady nisangisangy taminy atambarantsika eo zany ny anniversaire niaty rezy de nenao 20 de tonga de miara-tambatra izy de gâteau be ray nohaniny de faly be izy fandray tanana teo zay ok zany hiaraky tsika amin'io de tonga ny tamin'ny tsy haiko izy ino nalaribina lakamisy nisy ny antso pastera hoe to ambavaka pastera fa lasa ny rano katikaty raha nitondra neny nangovotra be iza ho any eny izy neny zao izy neny de nitonony teo moa le anarany le neny ny famehy fotoana aminao ny anniversaire zany eo mantsy anazy natsoko daholo ny olona zay fantatry ny hoeto ambavaka fa misy namatsika ohatr zao tely mianaka hoeto ambavaka samy mitondra daholo zay nanao a distance tena hoe tsy mbola nanao a distance aparaina raha tsy tam'izany fijanona kely tamin'ny 12 niantso indray mba hoeto ambavaka mbola tsy hita ihany niantso amin'ny ray niantso amin'ny roa amin'ny telo valaka mihitsy teo am'izay mbola fantatra mba teneny rea zay mahazo valombavaka nareo rehetrarehetra tsisy moa zany hoe inona valombavaka va de aloka no hitany ny sasany hoe apahirezy pastera mpianakaviana sy rehetrarehetra tsy anaiky fa hidonga eo amin'ny Jesosy sika reraka ihany ianao moa zany restory tonga ny maraina nisy ny antso tsabo fatoandrotoandro pastera misaotra anao tamin'ny fitondranam-bavaka fa efa lasy ny eny sy izy anankiroa izy telo zany lasa tamin'iny fotoanandro iny de izy io mpiara-mivavaka amintsika eto raha tsy diso ao ny firaparana zany tena nalemilemy mihitsy atao an-trano za Jesosy tsy hitako teheteny raha hitako antaniko mihitsy ianao eo fa ahoana kosa ary zany fa inona kosa zany Jesosy de nala elo tsisy ohatran'izany de nakateny ho aza de zay ny teny azoko hoe angina ka tsy teny fa Jehova nanao izao de rehefa miresaka amin'ny fiangonako de miteny foana azafady Jesosy amin'ny fiangonan'i Jesosy ny fiangonana Natarito nareo mifakatiava foana raha mbola miona fa tsisy malala mihitsy ny rapitso ny ravakapitso so ihany Jesosy fananaiky hoe hoany aminao amin'ny 20 de tsy tateraka ary amin'ny 20 zao zany amin'ny 20 zao raha eto moa ny ankonany de mirary fiononana fieno ho anareo raha misy ankonany teneny fa nisy mpiandro ny vanginy Jesosy hoe aza malahelo no hoe fiefa-ty amiko izy telo mianaka izy mihitsy no nahazo zany tiako iony ianareo de mba iresaka aloha le olona nahazo le valombavaka niteny tantara aminao hoe satria rehefa nasaina nitondram-bavaka izy mba hoeto aranabava hoeto pastera hoeto de nitondram-bavaka de hoe efa anaty rano be izy pastera de efa nibebaka ny antso ny anaran'i Jesosy izy
tamin'ny farany niaraka tamin'izany zany te antany ny tompony amin'izany efa inona kosa de misy toana aleo manginy de tsy manao interprétation na resaka mihitsy satria tsy fantatritsika ny tena antony de tsy mifameatsiny ko fa tsy andro ny famezatsiny mihitsy koa zao andro ny fampaherezana zao andro ny inona hoe zao tena mila mifampaheritsika raha lasirana-bavy raha misy ny zavatra tsy mety tota atao anatin'ny baiboly a tsy mety tota ny elana hoe zavatra efa lasa efa ela fa vaovao isan'andro inona ary zany vaovao zany raha fantatrinareo famindram-pony raha izay de nina koa misy vaovao ihany keo isaky miteny Andriamanitra de vaovao foana io nafa tamin'ny 4 taona lasa ry de vaovao foana io amin'ny 2 taona lasa koa zao mizafiky anareo mitory de mbola vaovao foana io inona ary zany raha fantaritsika Jean 13:34 ndo ngijerentsika zany Jean 13:34 misy zavatra tsy ho takarytsika mihitsy amin'ny fiainana fa lo Andriamanitra no anatanteraka an'izany Jean 13:34 filazantsara arak'izay voasoratra amin'ny Jean 7:7 miara mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe didy vaovao no meko anareo teny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hitiavanareo amen ray masino mana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen efa tany amin'ny 2 taona lasa izy io no nytenenin'i Jesosy de tamin'izany izy nyteny tamin'ny mpianany hoe didy vaovao no omeko anareo tsika zao enina amin'ny 24 androany ko mbola didy vaovao meko anareo fa azoko antoko arivo isanjato fa hatramin'ny zavikitokelytsika koa raha mamaky an'io baiboly de tsy mety hotody zany mihitsy io mbola inona ihany kio didy vaovao meko anareo raha misy didy tsy mety tota tsy ely zany mihitsy zany a de ny didy tokana ihany a de ny fifankatiavana zany fifankatiavana zany a no hitako sy tsapako tamin'ny fiainako hoe tsy mba hanenenako mihitsy ny mity olona ray sy ny maneho fitiavana olona ray tsy hanenenany zany mihitsy io raha lasirana-bavy ny faneho-pitiavana ny tsy voatery amin'ny vola mikarena ihany tsara raha afaka mame zany ianao fa na amin'ny teny renge de fa fanehoana fitiavana ny vangin'ny tompo zay ndre mandeha tany amin'ny 5 sa 1 taona lasa tany de nisy mpiandro tonga atao aminay hoe pastera zaho zo nivangin'i Jesosy ahoana ho azy zay nareo ny a rehefa mifo amin'ny maraina de mba mifampiarahaba zay fotsiny teneniny de lasa izy nandeha de ozy mantsy nivadiko hoe angamo zany ho antsika tsy mifampiarahaba rehefa maraina fa kay a tsy mba fomba nay loatra taloha zany hoe mifampiarahaba rehefa maraina zany aona koa moa ny hoe olona niara natory tao ve de mifody hoe manahoany ianao fa tratry ny maraina efa olona niaraka natory te ihany ohatry hafahafa be taminay zany e de ahoana koa ary de ohatra ny sahirana be namolaka an'le fo maraina de miaraba hoe manahoana kisere mbola asiana série koa izy eo anatin'izany a manahoana kisere a ohatra mifampimemelo tamin'ny voalohany hoe olona niaraka natory te koa ve de mifampiarahaba de na ny zanakary a nampianarina an'izany fa rehefa nandehako tokoa ny fotoana de tsapako fa misy zavatra miova mihitsy any anatin'ny foa zany hoe vao mifankahita maraina de mifampiarahaba zany inge kely amin'ny fiainana zany fa miteraka zavatra lehibe de mahafinaritra be vao mifody miaraba mivady bonjour kisere andray sotra betsaka miaraba andry de zany de mba zava-dehibe iza taminareo zao nifampiaraba ry tamin'ny fo maraina batsakany an-tanany aza mandaingy izany tsy mifampiaraba tamin'ny fo maraina atsagano ny tanany fa ahoanany tsy nga hoe misy zany zany vao mifo maraina asindray zany bakirarako teto mandreraka mihitsy ny olona de hivavaka mandreraka amy tamy eny reny andehan'iny izy amin'io hivavaka izy amin'io jereny boty fotsy lasa mandreraka tsy fantatro ho anareo a fa za manokana zay zavatra eniko maraina no mitahiry eo anatin'ny lohako mandra-paharivo ny andro tsy haiko nareo na ohatra an'izany azafady fa fa niresako teto ndray mandeha hoe nisy zavatra eto anaty heureusement fa niasa be Jesosy hoa tam'le tao akaiky anay zay olo zay isa maraina tam'izany de le vary manarany tsaramaso iny foana nalefa ny tao anatin'le amihiry tsy haiko na tadidinareo iniry eny vary manarany tsaramaso vary
de mandra-parivony andro ao de ohatrzany foana efa roako amin'ny ana miala ny devoly vary manara miala ny vary manara ao anatin'ny loha sy manakery fa tadidiko foana ao anatin'ny loha koa le izy tena de manandramankenareo an'izany fa ze eninao maraina de iny ny tadidin'io sainao io de isaorana ny fiangonana raha vavy fa ry zareo manana ny rony lakilosy ngeza be le maneno be rony de mandeha ira-pivavahany mandeha nisy taona zao io zao ny eno tan 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 vao mihiratra ianao tonga de zany no eninao tan 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 de mitsika ianao fa misy any amin'ny avatsika nge tsy zany no eniny vao maraina vao fo maraina de ary io alefa mafy be mihitsy io a ianao nge manandrama mandefa zamy mafy be rehefa fitoriana be deabe atsy mifokotany atsy le FPV mamitabataba vao maraina fa ny eny zareo a tsisy hoe ahoany fa de maheny daony amza dio zay fangamo zay mongao a musulman tsy maintsy meno an'izany isa maraina de zany foana ny ianao za efa mivatra tamano isa maraina ianao de zany foana tereny ianao aninona zenony anazy ka zay de aloha mihitsy a tsika kristianina mamorona zay moa isy fiteny hoe paster taina moa hoe mamorona atmosfera miankina am'izay fahaizanao zany re mandeha nalahelo tamin'ny fiangonana tsy haiko mihitsy koa moa fa ndraindray ohatra mafimafy loha kely zay ny fiangonana de hoy za mantsandramatoa tena naray kosa ao mandreraka fa tia ny tenenao de tsiny aiza ve de ndrasana ny dekona aiza ndray ihany aiza isa zao ny servisy isan'izao fa nga ho izy ty tsy asa atao ampitiavana za tsy hanetana ntsony ho avy nareo tsara tongava tsy tonga nareo fitaina eo amin'ny anaran'i jesosy somary tezitra de ozy raha matota am'izay aloha amboarina ny kravatany seho sady nataonao tran'izao ny kravaty na siny faniova nytoroteniko tonga teo amin'ny altara tsara jesosy re olona ho amantsy ny olona atao ampiangonana manova ho a zany na mifikitiana misy sambasambany aloha amboarina ny kravaty io sady ngitiana ao moa izy akehitriny misaotra azy mihitsy fa raha tsy zany tsy nanana tsika tam'izay efa sorena mihitsy tam'izany hoe hiteny mafya manova zavatra fetsika kely tsy apozinao fotsiny zany manova zavatra amin'ny fiainana raha tiambola nyty fitiavany ity tsy anarana lavitra be fa io de azo volena mino mihitsy afa nisy taminareo reo a niara tonga teo miseza teo fa tsy mifampiaraba akory marina sa tsy marina marina hoe mety manelingela fa afahafa be mihitsy za tsy mety za zany marina hoe tsy fombatsika fiangonana le manao hoe fiadanana fsy ohatrany tsy mety kosa hoa raha hoe eo tonga eo akaikinao de tsy arabainao kory nefa kristianina zany zavatra kely zany ara tsy haitsika zany zavatra kely nge na za miteny anao fa nantsika fotsiny ara nge de mampiova zavatra e manano tsika tamiko paster sotra de zay de mampiova amin'ny fiainan'le olona ko raha mety eranao no na de zanatsara mba arabao ihany ny akaikinao hoe fiadanan' jesosy ho aminao hoe ataovy any fa tsy maninona aloha de mba hitsikio aloha izy e asyaraotsika aloha izy e de tsy any anenana io a satria nisy olanjoro vavim-belona tamiko za paster a tamin'ny anao nytoroteny ndray mandeha tao tanana rano vomba sanytory fitiavana tamin'ny reniko zany a zany veo a tamin'inony zany ianao le nytena hoe mba tory fitiavana ny eo akaikinao izy izy ay veo a fa zay nge paster tsy mba misy any za mifona aminareo a zay ny aina teny tsara masay zay ry havana tsy mba nampianarina zany hoe fitiavana tsisy tena hoe mifona fa teny hoe fiainana samy maka ho azy mandeha daholo ny tena mandeha daholo ny ty mandreraka mihitsy fa miferina maraina parivony ny andro tsisy masoandro miratra mihitsy oa marina hoe mitady vola maraina fa reraka de mifampitabataba tsy misy fiadanana de nisy olona niantso ana zay tamina opérateur ray zay miaraba tompoko Jozy Alain raha kota sy mbola zay de za tonga de namaly fiadanany tompo aminao andray zao nataony sambany ao izy nisy ny araba ohatran'izany de faly be izy ay zany na ny fiarabanao fotsiny hoe fiadanan' jesosy ho aminao hoe de fa maninony zay manova olona tena eny mihitsy hoe misy fiadanana ao anatinao ao Saint Valentin zany any devoly sy ny sisy eny e tsy haiko zay fankalazan'ny olona anazy fa za kosa manao hoe maninona moa raha rarotiny reny fetifety reny kio a mba hamelomantsika ihany kio ny fifankatiavana mba miaraka isa sao mba mpivady mba niaraka maly hoe ndotsika mbanao rehefa zao tontolo zao raha mankalaza to mba tsika mivady zany any devoly azo atao ihany keo no mifankatiana zany naty zany ary de mba hianarana ihany kio to mba hifankatitsika nanao an'izany fetsika sa tsy nanao an'izany misy nanao ve mba hianarany zany eny e tsy le Saint Valentin loatra fa na de mba ndre mandeha isa taona ary ilaina za aloha tsy haiko fa na miara misakafo amivadiko mba mifampijerijery na tsy miresaka raha mba mijery fotsiny
ary niovy ianao zany de ozy mba ny anatavitavindrizy anandray soratra kia tsiko zany fotsiny ange tsika mitady vola maraina parivony andro reraka nefa nge teny kely de manova ny zavatra rehetrarehetra fitiavana ny resaka eto ina le resaka hoe fitiavana nanao tafika masina ty sampana anankiray to sampana rehefa nandeha ny tafika masina de satria reo avy any atsimo niala vo maraina pery olo reo nandeha lalana tsaiko adiny firy izy tonga teo amin'ny toerana rehefa nandeha teo ny tafika masina nandeha teo ny tafika masina tonga am'izay ny sakafo ariva rehefa niarany nandeha am'izay ny sakafo ariva lasa am'izay reto sampana nanao sakafo eto ny epepe le vahoaka eto mijery etsy amin'ny ilany etsy le sampana mihinana sakafo rehefa mihinana ry zareo ampany nononono zareo be le vili mihinana le olona tato zay miassure mafy am'le vidéo hitanareo ny fahatsarany jesosy iny jesosy ry avana le nikapohany ngany isy niditra am'sain'le olona tato le jesosy nikapohany fa le vilian'le olona maneno atsy ny jereny zazany efa nametopy an'le mpanao tafika masina ao le vili aza manenoneny be kosa nareo manjary tsy mifantoka le olona reto olona reto efa tamy maraina be reo ny tsy nihinakanina tonga eto izy ieny toroteny lazainareo hoe tsara jesosy andao ifakaty tianao andriamanitra nareo raha mihinakanina ao tsy mamena vary ray vety an'le olona ary sosikevitra amiako anareo rehefa manao tafika masina na soa azafady raha ontraparanga manao hoe avadio any ambadika ny sakafonareo de any mihinana fa tsy ho anatrehan'le olona na aza mihinana mihitsy raha tsy efa voky raha tsy efa miravany olona fa mamenatra be mietrehtra hoe mihinany ianao de le olona rehetrarehetra tsy nihinakanina hatramin'ny maraina de mijery anao mihinana eo izy zany efa tsika mitorininy fitiavana de mihinany tsy haiko aloha ny saina tsy nandro mihitsy ny saiko ny teny an'le olona tsy mety kosa ngia amin'io mbola miady sardinina le eo zavatra nisy ny ainany aizany sardinina piteto za efa farefa tsy mahazaka tsaramaso za efa ohatran'izao kina aloha sardine zany zay fanamboarany zany manaraka ka ny tsy miala mba miera aloha vomaky sardinanay oa be le mpanao tafika masina eo milaza fa andriamanitra fitiavana nefa izy ary maninona miady zany mihitsy angetsika raha mitoroteny mahazo micro tena samy ohatran'ireny anjelina tsakatany reny daholo zany ny teny tao am-piangonana hoe maninona moa raha janona mihitsy koa aloha ny fiangonana aloha de andao aloha andiny tena de hipetraka mihitsy za dada teanao aminao mihitsy hoe alao alako mihitsy aloha le mampastera de mahiraka de apetrako mihitsy de akao teny mihitsy aloha raha vao miteny jesosy hoe tsy pastera ny etsolo de ajanoko mihitsy am'izay satria lasa zany manafotoana ny olona be debe nge ny tafotoana noho ny amin'ny pastera sy niraka naka ny volanay fa tsy namerina iny pastera ny vivaritra ny tananay lasa ny any volany tsy namerina tafotoana ny olona noho ny amin'ny fahadalako tafotoana ny manafotoana ny olona zao tsy nijetelisa tsy mivavaka fa zasy ianao mivavaka mihitsy no manohana ny olona tsy hiditra ny am-piangonana mandanginareo raha tsy milaza fa be nefa tafotoana koa tam'izany tafotoana mihitsy zay pastera tafotoana mihitsy mamenatra andriamanitra efa miteny bebay ianareo fa ho aringako tokoa ianareo ninina fandikatsika azy fandrianana zany ary andringana mihitsy tokoa ny andriamanitra mala elo anao mieritreritra an'izany zavatra rehetrarehetra misy zany raha misy toetra ratsiko jesosy na amboary na ajano mihitsy aloha fa raha ny amiko ny tsy hidiran'ny fiangonana aloha mihitsy aloha hijanona jesosy be de be loatra zao pastera zao le olana eveo eto any am' jesosy zaho tsy mahay zany eto any am' jesosy zany olanareo zany mampalahelo ange zany ry avany mampalahelo mahino zavatra ohatran'izany andao raha lahy mba iova am'izay aninona hoe tsika de ajanona aloha de andao iresaka anao dinidinika hoe inona ry fiangonana mampalahelo anareo amiko sa pastera mampalahelo anako aminao tsy mba vanginao rehefa marary sa pastera mampalahelo anao rehefa mitoroteny mahitsihitsy loatra ianao pastera ay ve andao ifamelo za zao maly efa namita ny devoirako zay olona nananalahelo tamiko le olona hoe tsy nivanginakany amin'ny hôpitaly za ranabavy fona aminao tsy mananalahelo amiko tsony satria ny antso izy narary tsy tonga mihitsy de tena mamela ho aza tsy fantatro ny ena ianao na zany lasa lohe atao rina nandrenesako an'le tamin'ny lakamisy de te ifamela amin'ny olona tafatory rery zay sy ny zanako lahy tamin'ny alina fa niandro tsena de niteny aho mantsy ny zanako lahy tsy manana lahelo amin'ny papa avy eo ahy lahy tsy manana lahelo fa papa rehefa tezitra ndray izy tena tezitra mafy loatra fona ho papa sady ny fihiniko le zanako ao fa ameko angia le moto rehefa lebebe nga mantsy anazy zana vo tamin'ny maraina teo zany toy za hoe tsy hanomana toroteny be jesosy afa tsotra ihany andao ifakatitsika ampy ange zay
rehefa mifankatitsika araky ny teny tompo didy vaovao ity ariny le didy ty ariny ty le milava be de fankatiavana tiavany Jehovah-Andriamanitra ao fonao sy ny herinao rehetrarehetra de le mitsangana mampifankaty ny olona amin'Andriamanitra efa ndresaka zany tsika de le mitsivalana mampifankaty ny olona amin'ny samy olona zay le mitsivalana dikan'izany tsisy azo fijaliana mitsojoro ohatran'izao fa tsy maintsy izy roa miaraka tsy misy hoe milaza ny tia an'Andriamanitra ianao nefa tsy tiany namanao zany tsy maintsy ilaina ianarana zany ny afarany tafika masina any moa tam'izay de hoy zay hoe nasoa tsy mihinantsika miandro nasoa rehefa mihinana ao raha laza marika misy vola avy any aminao any misy aty pastera andao raha lahy ividanantsika sakafo reto olo reto ka tsy ampy mizara ne pastera le sakafo rehefa tsy ampy mizara re olona de aza mihinana eo maso fandana ry ambadika ry aloha fa tsy mety am'le olona tsy tanareo tany atsimo zay nytoro filazany tsara de zay amin'io le olona efa tena nona efa tena hoe mahantra tonga naminony an'le inona moa le baingy mo ino moa osy reny ny anarany reny vonony zareo a le osy de nomeny sakafo matsiro izy mipetraka eo tsy inana venareo hoe mazotomana ka izy miteny mazotoman'io nona izy amin'io fa mba manaja anao izy mafimafy moa le hena de nisy taona somary natsipinay ambany pastera nivitao ambadika le rakety zay le izy na satria mafimafy de natsipinay te ivoaka am'izay de naporitra ao zany aiza nivoahana aty tsisy vese zany pastera fa to de alefaso ao fotsiny ao aizy ao fotsiny de tonga de lasa fotsiny gaga be mivadika eto ambadika teo akizy kely beta be nytao ambadika le raketa naninona ro izy nareo tsipina an'le tolana de mihinana tao ambadika le raketa na lemilemy mihitsy any ala teo aza tsipy eo ambadika eo tsy no any tolanareo fa kay o le akizy kely eo mamosareny izy mianakavy mba omeo izy andao zaraina ny anina na mandraho anina be de be na mitondra vary be de be rehefa manao tafika masina de aza mitondra akanjo mody intsony zany ny tena tafika masina amiko de zaraiko aminareo zany raha mitondra akanjo 10 na 20 rehefa tonga any pastera mampalahelo anao tiany anjaranao pastera ianao mampalahelo tiany kiraronao tiany zao fa ny olona andeha tafika masina efa mitondra frigidaire sy tele mandeha verina avany mbola mitondra armoire koa izy miverina avany ohatrany zany ny entana nefa verina avany koa mbola miaraka amin'ny voankazo voandalana ny entana lasa be da ohatrany hoe nandeha nitseny izy fantenana nafika tsy toroteny ihany mamenina hanina hoaninony zay le tenin'Andriamanitra zay mizara ny fananana nafinaritra mihitsy mahita ny sady amaraparanako azady fiangonana ray zay pastera isaky mihinana vary ray kapoka de manala ray sotro isaky ny vary ray kapoka raha vary 3 kapoka zany de vary 3 sotro de ny fifadikanina zay ankasitrahana indrindra mamme mizara ny haninao hoaninony fa tsy hoe mifady haniny ianao maraina pariva tonga ny any an-trano aiza ny anjara vary teto ngano hanina teto mivaroka litsarehetra teto mihinana am'izay mirécupération an'le inona moa le tsy hinanana ny atoandro fa ny tena fifadikanina angolony eo ny vary zay rehetrarehetra mifady hanina zany tokony hitondra ty Jesosy ny anjara sakafoko meko ho an'ny tsy mihinana de zarainao zany ny tena fifadikanina ankasitrahana efa inona ny dikan'izany fitiavana izany te-pamaranana rahalasy-ranabavy akatoko ny soratra masina andao ifankaty tsy anenenanao ny mitiany olo eo akaikinao io androany de androany ihany ary miteny zany tena maro mba mifampijere kely iny raha misy mpiavana io jereo ihany na mitsy mifanakaiky tsy miteny hoe memeka tsy memenge nga mampimeme be le mifampijery sa mampimeme be nga nitarian'le olo eo akaikinareo tsy anenenana nisy rahalahy taitra maraina vovony alika tondra lamy debosy avany tsilotsilo maraina verina tao ampandriana tsy ny fotsony maraina rehefa nijerena ay tsy azo atao ny taitra tonga de mitsangana tampoka fa tapaka ny lalandra nefa tsy narary tsy narofy tsy hoe ny hofaty any ange akory ny andeo ifakaty fa tsy ny eniko raha lasy ranabavy ny mifaneo fitiavana amin'ny fiainana raha nitoroteny eto tsy resaka hoe vola arena fa fitiavana nareo fitiavana atsika tiako ny fiangonana raha misy fanentanana eo gandeha ny granity fa ka de tsy maintsy zany granity zany foana angaty zany foana tsy fitiavana nge zany hina moa ny problème anao zany nanao zoma fanavozana teto zay mba heno kely maheno tsara ve nareo sa tsy maheno nanao zoma teto zay nisy nandalo teo ary malta tsy ambadika ta tsy marina nahitan'izany pastera tsy FPVM fa niteny le rahalahy sotra pastera ny am'le fampianarana fa iny eo ihany ozy izy fa le fiangonanareo kozy pastera tena tsara mantsy an'le grande asy tehaka mafy be kozy zany hoanjy ataovy mafy mihitsy zany varina hoe haivy eo misy fa za pastera tsy FPVM pastera ny anina de nitononony teo hay zany maro be ny manaraka ny onjapeo na de tsy
FPVM maro de mianatra ny fanapahana ozina, mianatra nyreny zavatra ianarantsika reny hoe ahoana ny itenenan'i Jesosy rehefa marary mafy ianao izy dady te eona amin'i Jesosy vakiny jaune 16-13 aorianan'izay de manao hira 408 de avy eo miantso ny fanahy masina de matory amin'izay fa iteny aminao Jesosy ary anambara aminao ny sitrapony izy be de be nge mandray an'izany na tsy FPVM re fa vitsy ny anorona an'izany fa vitsy koa ny mampiatra de nisy andrainao zao re tara kely zay pasteur tary ianao hoe vita ny toroteny andao hitsangana ibebaka tsika rehetra rehetra tsangana ivavaka tsika 700 le hira rehefa ibebaka ozy dadana raiky amby 700 ataotsika le 700 alohany ibebahatsika eo anatrehan'i Jesosy 700 am'firana FFPM izany. Taovy ao mitratranao ny tananao izao zay mangataka Jesosy izao izay mangataka tsy azo lazao mihitsy indrisy be ntsika indrisy be nitsiniko sotranao Jesosy mampianatra hoe didy vaovao nomeko anareo hampianaro mihitsy zay Jesosy tsy fampitsaratsara raha misy olona torana rehefa mandevina eny amin'ny fasana de reny olona mpiady lava reny mihitsy reny le mararary ny aina hoe tamy fahavelo mamana idada tsy mba haiko ny nity azy manenina akehitriny manenina mihitsy tsy afaka naneo fitiavana tsy misy olombelona tanteraka zany inge mila mianatra amity zay ny rahalahinay mianatra amity ny ankohonanay Jesosy zany androany no nampianarina hoe didy vaovao nomeko anareo teny mba hifankatiavanareo raha tena tia ny fiangonanay zay tsy mila etanina be zany hoe hotahiny ianao raha mandrotsaka eto androany fa raha tianay ianao de ny tranonao tsy maintsy karakarainay tsara indrindra io Jesosy tsy miandro biky sandwich samidy io tsy voatery misy tombola amidy io fa raha tianay ianao tsy mila takalokaniny zany za tiako tsotro zao ianao Jesosy ary retolo reto efa nijoroko tam'izany hoe efa teo ambaravara fasana nandevina ny dadabe anay anefa hoe tsisy hevitra intsony tsy maintsy ho faty mafy ane ho an'ny olona mbola tsy nandalo fahafatesana na tsy nandalo mialoko ny fahafatesana de ainy ariny milalao fiainana fa ho an'ny olona efa nandalo zany de tsy samy lalao am'izany intsony izy efa tsapany aiko zany hoe tsy afaka miainy zany tsony isaky ny mijery amin'ny mama de hoe somba androany no ahitako ny mama farany tado somba androany no eonako aminao na de nalahelo mafy ary hoe mangina letsy aza miteny an'izany ho aela zany tsy fantatra hoe ho aizy fa ny fantatro fotsiny hoe tsy ho namanareo tsony marary tsy afaka miaina mba tiavy any de mamindra fo amiko zany inge Jesosy ho an'ny olona efa nandalo an'izany tsy te hankala an'izaniza intsony ary tsy te hitsara an'izaniza intsony fa elo ianao ny tsara azy ny amiko sy ny aminay de fitainay ny anjaranay ampy anay zay tsy atsara vela tsy fotsiny koa milaza mpitoro ny filazany tsara nefa ny any anaty andrombaka sy tolany maty ka ampalahelo ny fanamasinao fa androany Jesosy mifona aminao zay maro aminay kay na mifo maraina ary tsy miarahaba akory ny vadina na ny zanany hoe miarahaba anao ndray fa natratry ny maraina nga zay manatena hoe isy maraina foana koa rapitso na koa nga zay mety mietrehitra hoe hitako foana nge io fa tsy fantatra izy avoaka ny rapitso sy ny rafakapitso
maro ny olona antrany enina hoe inay mba ny fihiniko mafimafy mihitsy ny ena nay mba ny fihiniko mafimafy mihitsy ny zanako fa tsy fantatro sy avoky ny ampitso mba hifankaty zay hifankaty ny fiangonana tsy hifanometsino tsy morangeny mitondra fiangonana Jesosy fantatra hifantatro ny adi-saina na eto an-tanina nandrano ary fantatro ny adi-sain'ireo mpitarika ireo inona reny atao manoloana an'izao tranga rehetrarehetra zao na de efa manao zay tatry ny heri ny ray manontolo ary mbola mahazo tsiny foana ary efa nienako zany zany ngenda indray niteninako taminao hoe soanako zany fa maninona moa tsy maintsy mahazo tsiny na mety na tsy mety atao alao izy andeha am'izay tiany any Jesosy fa tsy nety ianao nilaza hoe ndanao hanaro ihany izy aloha tenena foany ianao pastera de milaza zay Jesosy ny fahatsaranao reo vahoakanao reo samy angataka famindram-po tamin'ny tsy fahaizana ny faneo fitiavana samy ianareo miteny mamindra fo amiko Jesosy mamindra fo amiko Jesosy tsy fahaizako maneo fitiavana ny vadiko ny zanako tonony mihitsy hoe za Jesosy tsy mahay mitiny ankohonako tenena am Jesosy mihitsy tsy haiko ny mitiny ankohonako samy miteny zany ianao tsy haiko ny mitiny ankohonako Jesosy ampianaro ahitiny ankohonako androany ahity reto vady aman-janako ahity reto ray aman-dreny zay mbola trabelona trapa-amizeny reto zany Jesosy ny voadinay am'ty androany ity misaotra indrindra Jesosy manomboka rapitso zay de ahifampiarahaba rehefa tonga ny maraina ayanonona fiadanana am'izay ao anatin'ny tokantranonay ao fa tsy fampimonjomonjy foana fa lasa mandreraka ny fiainana Jesosy ndraindray rehefa zany ao anatin'ny tokantrano ady lava korotana lava te ole zazy zay hoe afo-be ny ao aminay pastera fa miady lava ny dadanay sy ny mamanay fa rehefa nylama ny tokantrano de ozy izy hoe paradisany ao aminay tsy pastera fa efa niavana ny dada sy neny de mba ho tahaka an'izany ny tokantranonay misaotra indrindra Jesosy misaotra natsiary maivamaiva ny fonay satria ny famela eloko zay Jesosy androany ary rehefa mialy eto zay tsy anao tahaka ny mpiatsara velatsy fa iazakazaka ho any am'izay nanana ady rehetrarehetra ifamelangana aloha am'izao taona izao fa tsy fantatray sy mbola iseho rapitso fa ny androany aloha tsy noho ny amiko na ny aminay fa noho ny amin'ny anaranao de hoy ianao hoe hononoko ny fahatezerako aminareo sotra indrindra Jesosy maiva ny ariny fonay satria nay namela eloko zay ka de ho tonononay etonikirany Davidy ao amin'ny salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasara ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tombontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijarana napaka Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka ao kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avily tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiangonan'ny olona masina ny famelan kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay aoka ny foko sy ny fona yara iteko tena irana aoka ny saiko sy ny saina iray safidy malaky tsangatsika ambony atrano tanatsika Jeso malalo mpamonjy soa indrony akio raisoanao velokano tanteraka tokoany izany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina amin'ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia! Masina, masina,
masina Jehova tompony maro enika eo voninahitra rehetra. Mba mifakatiava tsara zany a petra tsara amin'izay a. Sarobidy a tamin'Andriamanitra ny atongavan'i Jesosy teto an-tany dia naniraka ny anjeliny izy teo amin'ny Maria dia indramiko izany teny anjely izany ho anao izay nanoratra ny andro naterahanao ankehitriny a teo ambaravarana teo dia hoy ilay teny lefa anao tsy enjery hoe ho antsika rehetra miara amin'ny teny hoe ramahay arahaba ary ilaina soavina ny tompo mombanao teo amarin'Andriamanitra isan'andro sanandro izany a fa hitondra fitahinao izany taonao avao izany sa ilay tompo a no mombanao dia rety misy olona maromaro vitsivitsy ihany a nanoratra ho vakiana ny mpitiavana mpanitry tena fa mezam-boninahitran'Andriamanitra fa nanolotra voninkazo tsara trésor ho mariky ny fitiavana satria mariky ny fankatiavana olona ary mifankatia maly nankalaza zany maika moa fa miaraka amin'ny Andriamanitra no fitiavana araka amin'ny pastera teo dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ndria malala tantely nirina tamin'ny 15 février ho mahery an-trany raha koto mahandry fa nilo Jacoba Ekron any Paris tamin'ny 14 février raha koto mahefa fanambina tsoa tamin'ny 12 février andria antso nomena fity Orea 17 taona tamin'ny 14 mangataka vavaka hitombo fahendrena sy fahaizana andria anay veromana Sylvie tamin'ny 13 mangataka fahasalamana ery fanilo ny aina tsy ory tsy kifanomezantsoa tamin'ny 15 ny fianarana andria malala tsy ofa tsy afoy asambarana aromiasoa tamin'ny 6 mangataka vavaka sy fahendrera ary fahaizana antro ny aina 17 taona tamin'ny 15 raha ndria malala ny avotsoa fahendrena Ali tamin'ny 9 mangataka fahendrena sy fahaizana raha velo manantsoa ny Irina tamin'ny 11 raha velo ny aina Fanja Edmond tamin'ny 9 raha velo ary ny aina Valéria tamin'ny 10 raha ndria malala ny ary miora sarika tamin'ny 8 mangataka vavaka ho afaka baka raha ndria maro mihaja andria nina mamonjy soa tamin'ny 13 mamitihana kanto Channa Ela tamin'ny 13 voalohany boangy ny vornirina Georgette tamin'ny 13 mangataka fitahina ho an'ny akonany raha soa zanajao Elisette raha tefinjana ary vony tolotry ny aina tamin'ny 14 Coquelard Elodie en France tamin'ny 12 raha soa mbola noro Natalie 17 taona tamin'ny 13 raha ndimby mialy Odette 12 taona tamin'ny 15 février andeha tsara an-tsena sy mangataka fahasalamana raha Neve Ramarson Mikalo Fity tamin'ny 13 mangataka fahendrena sy fahaizana raha Zafindramavy Ioby tamin'ny 13 mangataka vavaka sy fahasalamana raha Wilson Arens tamin'ny 12 raha Faralayan Ndriniaina Bruno Isidore tamin'ny 9 raha maro ny asina Rosina tamin'ny 15 Steven Sia tamin'ny taona tamin'ny 12 raha Solo ny aina miaro vavaka tamin'ny 12 raha be mananory Ando tamin'ny 31 raha Falamanana Narindra tamin'ny 14 février raha Zafy Arvelo Asimbola Miora sy raha Naivo manana feno manantsoa tamin'ny 14 février 10 taona mariazy vavaka ho an'ny tokantrano nisan'izy ireo dia nisy roa amby telopolo menada mianaka dia faly miara-pandreo amin'ny anaran'i Jesosy ny fanomezan'izany moa dia tsisy isafidainana fa tompony anniversaire dia mandray izay atolotra azy nakelina be dia misy tsy mety tsy nandray anniversaire tany atokantrano tany fa ny tompo tsy manao dinanao na roviana fa manokatra fonfoana ozy ianao tamin'ny irany mokatetsika dia zao ny tenin'ny pasteur atao anaty ny foko mangetahetanao maniry lalandava ho lapanao dia ho zany tokotrana ane zany teny zay ho vakiana cadeau d'anniversaire ho anao tompony anniversaire zao na ho anao izay manatsofina mihany dia ho reketinao amponao zany ten'Andriamanitra zany dia ho vakiako zany cadeau zany dia ianao no mahita sy mandala rehefa avy eo raha afaka manoratra ianao dia amin'ny salamy fa 20 sy salamy fa 13 vakiako amin'ny anaran'ny lehibe fitiavana fa tsy manadinanao izy fa izy hitantana ny dianao isan'andro san'andro amin'ny anaran'i Jesosy hitondranao any amin'ny Avonier
ny araren'Andriamanitra Jakoba ary tompony aniversaire atonga famonjena ho anao amin'ny firenena masina ny izy atsiaro ny fanatitra ho aninao rehetra ny izy anome anao araka ny fonao ny izy ary atanteraka ny fisainanao rehetra. Jehovah ny mpiandry anao ry tompony aniversaire tsy hanan-java mahory anao mampaindry anao amin'ny amin'ny maintso ilay Jesosy ry tompony aniversaire mitondra anao eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy mambelimbelona amin'ny fanahinao izy mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana izy noho ny anarany dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady tsika dia mangataka ny diakona mpianatra sekoly alahady dia ny sekoly alahady sy ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba hitsangana. Ataontsika ny hira 761 ry Jesosy okobe fity. Mbola misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny famindram-ponao sy ny fitiavanao lehibe. Mbola namenao izao tombonandro izao, tratra izao fotoana izao indray. Tonga Jesosy ny fotoana hanambarana ny teninao dia mba ataovy mpiaino-pankatoa izay Jesosy ny amin'ny teninao dia fananao masina ny Jesosy ary tsay mba tena toetra ty anatinay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tantara kely avy hatrany no entintsika manao manomboka ny 10 minitra. Tao anaty fianakaviana anankiray dia nisy any Soa. Ny Soa dia zanaky ny dada sy mamany zanaka tokana, vavy tokana. Dia tsy nianatra Soa indray andro dia ozy izy ny neniny hoe ry Soa mba ataovy ozy izy ny raharahantsika ato an-trano fa izaho mba misy alehako. Dia napetrapetraky ny neniny teo daholo ny raharaha rehetrarehetra. Dia lasa ny neniny, dia lasa Soa nandeha dia nataony daholo ny raharaha nataony. Dia rehefa vita ny raharahany Soa dia niraisiny ny taratasy, dia niraisiny ny stylo dia nanoratra izy. Dia rehefa vita n'ilay soratra dia lasa nateriny tao amin'ny efitranony neniny, dia napetrany teo ambony fandrianany neniny ilay izy. Dia tonga ny neniny avy any. Dia rehefa tonga neny dia niditra tao amin'ny efitrano dia gaga be nahita an'ilay taratasy. Dia nandray an'ilay taratasy dia namaky dia mivaky n'ilay taratasy hoe nanasa vilia 500, namafa trano 500, natsaka 500, namafa tokotany 500. Dia avy dia nitotaliany Soa le any vola rehetrarehetra dia nataony teny ny totaliny. Dia nisento kely ny neniny. Dia lasa koa ny neniny nandeha naka taratasy dia nanoratra. Dia nasoratany tsara koa ny taratasy. Dia rehefa voasoratra dia nateriny tao amin'ny efitranony Soa. Dia rehefa tonga indray avy any Soa falifaly be ery hoe efa nivaliany neny izao ilay taratasy efa hitany neny. Dia tonga tao amin'ny efitrano izy dia nandray an'ilay taratasy dia nanokatra dia namaky. Dia nisoratra tao hoe taminy ianao mbola kely dia nikarakara anao tamin'ny fitiavana. Dia taminy ianao naharary
dia mikarakarana ho tsy natory andro aman'alina fitiavana. Taminy ianao nampidirina nianatra tsisy nanatitra ianao fa izany nanatitra anao sy maka anao fitiavana. Dia nasinoneniny hoe totalin'ilay izy fitiavana. Lesona raisina amin'izany ndraiky izy dada sy neny dia solon-tenan'i Jesosy ao an-tokantrano. Rehefa mpanaovana zavatra tsika raka izy dia ataovy amin'ny fitiavana. Fa rehefa ataontsika amin'ny fitiavana raka izy ny zavatra atao dia sady maharitra no tadidinao foana iny zavatra iny. Fa jereo ange Jesosy rehefa tonga tetỳ an-tany raka izy nanao ny asa dia tamin'ny fitiavana daholo nanaovany any asa. Nanao asa fanasitranana izy tamin'ny fitiavana, nanao asa fahagagana izy tamin'ny fitiavana. Dia jereo ange raka izy fa mbola tadidintsika foana izany ary mbola miatra foana izany ankehitriny dia ny tenin'Andriamanitra raisintsika amin'izany raka izy dia ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7:20. Koritianina voalohany toko 7:20 dia andininy 7:20 tapany B. Koritianina voalohany toko 7:20 dia andininy 7:20 tapany B. Dia rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ry havana malalatra amin'ny tompo, ho ampitomboana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Araka ny toriteny teto koa dia tonga tsy miarahaba ho namantesitra dia noho izany tonga dia fampiaritsika sady faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ny ty andro anio tika tehaka mafy be solontanana fiarabana atsika rehetrarehetra. Arabaina daholo tsy maty fo amanaina ny rendoza ny retsampona manoloana ny zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary izay no antony joroky eto misolo tena ny brofobe amin'ny alalan'ny ray aman-dreny lehibe dadarena Antoine Joseph izay mampitondra ny teny fialatsiny noho ny amin'ny izy tsy eto atoerana fa nandeha any amin'ny faritra Atsinanana izy any atao Masina any namangy sy nijery fotony mihitsy nijery an'ireo zanatsika izay tratra ny vona, rava ny fiangonana, rava ny tokantrano maro samihafa. Ary amintsika amin'ny teny izao ary dia tsy afaka mivavaka mihitsy ny olona satria mbola reva ao anatin'ny fanamboarana trano sy ny sakafo sy ny zavatra maro samihafa. Dia tsy tafandromandro mihitsy ny ray aman-drenitsika fa dia izy mihitsy na fofiteona na foiaina nandeha nakany nijery any zanany rehetrarehetra any indrindra ao atao Masina ao. Ka dia mitondra ny teny fialatsiny noho ny amin'ny tsy maheto azy ka misolotena azy ny tenako misolotena brofobe hitondra ny atao hoe teny fanazavana ihany koa, hitondra fisaorana ho antsika ary mbola hitondra ihany koa fanetanana ho antsika rehetrarehetra. Eny ary ny fotoanantsika moa somary efa lasalasa ihany dia hofitiniko araka izay mamety azy ny zavatra olazaiko eto. Ny voalohany aloha manoloana ny zavatra nitranga teto amin'ny firenentsika raha malala fa dia nisy tokoa na dia mpivavaka tato amintsika ary voalaza tamin'ny toriteny teo teny an-dalana mihitsy no tratra n'iny rivodoza iny dia lasan'ny rano dia nodimandry. Nisan'ny mpivavaka teto amintsika izy dia efa nijoroany vavolombelona mpitoriteny Pasteur José Alain teo moa izy. Manoloana an'izay aloha zany dia tsika miaraka miombona miara ory amin'izay ory ary mifampivavaka koa manoloana ireo manamanjoka. Raha sitraka tsika dia mba hitsangana vetivetsika angina ray minitra mba hiondrika atsiaro an'ireny namantsika izay niara-ny vona tamin'ireny rivodoza nandalo teo ireny. Angina ray minitra tsika tompoko. Sotra tompoko, mahazo toerana amin'izay tsika rehetra dia mbola manona ny fampiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo rehetrarehetra moa.
faharoa manarakarak'izay dia manoloana n'izany moa dia nanao fanentanana ny ray aman-drentsika dada Randrianatoany Jean Josefa zay filoha mpanorana FPVM manerantany tany efa entsika tany amin'ny tambazotra-tserasera rehetra tany indrindra nalefa tany amin'ny radiotsika fiotazantsoa ary efa miparitaka manerana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina daholo zany afatra izay nataon-dray aman-drentsika zany fa tsika tokoa araka ny teny toriteny teo dia mila mifankatytsika tanana visy havanany gazety Didy Maharary dia manoloana an'ireo namantsika indrindra tena hoe zanaky ny FPVM fiangonana FPVM zay tena rava tanteraka mihitsy potika mihitsy tany Toamasina indrindrandrindra dia nanao antsoavy ny ray aman-drentsika hoe andao tsika rehetrarehetra mba hifanome tanana vokiava matratra zay tondra mivimbona zay rehetra zakatsika rehetrarehetra na sakafo na lamba fitafy indrindra moa ny vola na fitaovana maro samihafa ao koa ny mety hoe fasika na fantsika na tafo na ohatr'izay dia isaorana be deaibe tsika rehetrarehetra indrindra moa ny eto amin'ny fobe tanana an-drano fa tena maro be tokoa efa nanomboka tamin'iny herinandro iny ka hatramin'izao manoa rano lava mihitsy mitondra zay voatsirambony tanatsika ary efa be deaibe mihitsy izy ao dia mafaly miaino an'izany rehetrarehetra zany tena mafaly satria tena misy tokoa ny firaisan-kina fifankatiavana tena mifamonjy tokoa tsika fampitondra zay mavesatra ny ray aman-drentsika moa dia efa lasany lolalana any zany izy efa nandeha izy moaly dia zay no natonga zany tsy maintsy niazakazaka nakaty solotena amin'ny profobe solotenany mitondra n'izany rehetra zany dia efa nitondra aloha izy zany zay voatsirambony tanana aloha ary mino fa amintsika miteny zao mihitsy izy zao efa eny an-dalana efa hiditra any Toamasina angamba dia efa nampitaina tamin'ny any amin'ny fahatratsinana rehetra any hoe miangona amin'ny toera anankiray daholo aloha nareo fa ho avy any ray aman-dreny dia eo na aminareo ao ny ray aman-dreny sady hitondra fampahirezana ho anareo izy dia efa mba misy alohany voatsirambony tanana voangona indrindra teto amin'ny fobe tanana an-drano nefa entin'ny ray aman-dreny any le izy mba atao hoe vonjirano vaky aloha raha zay ny ilazana azy zay dia any zay ka dia isaorana ny ray aman-dreny mihitsy fa izy mihitsy na dia efa ao anatin'ny fahalebiazana iny ary tsy tafandromandry izy hoe tsy maintsy mijery ny zanako any aho izy zay ka mba tehaka bitsika na dia zany fotsiny aza fa sy natehaka ny ray aman-drentsika manoloana n'izany dia ohatran'ny sadaikatra ihany ny tanora na ny tenatsika hoe ny ray aman-dreny ary mahavita miazakazaka ohatran'izany tsy tafandromandry nefa moa Toamasina lavitra tsy afaka hoahany daholo tsika mianakavy fa fanentanana amin'izay no ataoko ary mbola manamafy ny fanentanana no entin'ny ray aman-dreny fa mbola anao zay azontsika ataotsika mbola mitohy hatrany ny tolo-tanana na ny zay fanomezana ho ataotsika amin'ny fanampiana an'izany namantsika rehetra tratrany vona an'izany tena mampalahelo nefa mikikika mihitsy ny any tena vonjeo zay tsisy tsony na nohanina aza ny tafo ary tafo lanitra tena sahirana tokoa dia onena anao mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany misy havanareo misy fianakavianareo dindrandrindra moa tena hoe zanaky ny FPVM mihitsy ny ankamarony tratran'izany dia manoloanan'izay dia mbola entanina foana tsika anao araka izay tratry ny herintsika mihitsy ampitiavana ampifaliana zay dia mbola mandray foana zany eto amin'ny tanana an-drano ny any amin'ny fitandremana manodidina rehetrarehetra ny any amin'ny fatra rehetra rano koa manao izay tratra ny heriny koa misy ary ny androany sasany any amin'ny fitandremana sasany any tonga dia efa nanao fanatitra procession mihitsy izy dia izay azo ny androany dia tonga dia oversena ty amin'ny fobe daholo fa angonina ty amin'ny fobe daholo mihitsy aloha dia avy eo amin'izay ny brofobe moa ivory ny brofobe amin'ny talata ho avy zao dia ametrapetraka sy andamindamina amin'ny zavatra rehetra tokony atao amin'izay dia ametraka ny fotoana hoe ahoana ny fomba hanaterana amin'izay ireto fanomezana na atao hoe voatsirambony tanana avy amin'ny fiangonana rehetrarehetra indrindra eto amin'ny tanana an-drano aterina mivantana any mihitsy
dia anjara miprofobe amin'izay moa mandamina an'izany a fa mbola ivory zay amin'ny talata amin'ny fandaminana mahakasika an'izany fa fanentanana no amafisika eto a ataotsika mihitsy a zay mba tena ifamonjena amin'ireo namantsika zay tratra ny vona tena mafy ireo izay zany ka dia mitondra tena fanazavana ho atsika rehetra androany marina fa mety misy tokoa ny fanentanana mandeha hoe tokony anao procession mihitsy a mahakasika an'izany tsika androany fa ny eto amin'ny tanànan-drano manokana dia efa misy ny programa efa voalaza ombenombeno moa fa androany a misy an'ilay fanatitra procession natokana ho an'ny granita izay ho amin'ny tranon'Andriamanitra araka ny toriteny teo dia zao a dia tsy afaka atao mifanindry nefa zany dia efa mifampiantso moa ny ray aman-dreny raha teo koa efa niantso an'ny tenanay a hoe aleo amin'ny manaraka vo tena hojerena manokana hoe procession manokana natokana ho an'izany atao hoe vokiava matratra zany a fa ny androany aloha dia tsy maintsy tanterana ny amin'ny procession ny amin'le mahakasika granita dia mba ialana mantso an'le resaka sosanatriavina zany a misy resaka mandendehany ambadibadika any hoe sanatriavina a mety misy zany a fa sanatriavina hoe fanga moa ny granita ny mamaika sa ny olona rifa tsy misakafo dia mba ialana an'izany a dia mitondra fanazavana mihitsy a fa ny ray aman-drenitsika mihitsy a no tena napita hafatra hoe tsy azo foanana ilay procession a natokana ho granita amin'ny fanaovana fiangonan'Andriamanitra androany tsy maintsy tanterana fa le procession kosa izay ho atao amin'izany vokiava matratra ho anamantsika zany a amin'ny talata no ivory mibrofobe dia ametrapetraka andamina hoe rovina no anaovana any anazy ny eto amin'ny tanànan-drano izay ohatran'izany koa ny any amin'ny fatra rehetrarehetra any a ny any amin'ny fatra amin'ny rehetrarehetra any aloha fa be deaibe no manao androany procession ho an'izany vokiava matratra zany fa ny eto amin'ny tanànan-drano a dia izay le fanazavako izay le izy hoe hojerena amin'ny talata fivoriam miprofobe a fandaminana n'izany rehetra zany ary manoloana an'izay mihitsy a dia angatana mpanajana mihitsy tsika rehetrarehetra mba tena ao anatin'ny firaisampo firaisan-tsaina firaisam-panahy no anatanterana izany rehetrarehetra vokiava matratra zany dia anaraka n'izay fandaminana rehetrarehetra zay efa napetraka ny ray aman-drenitsika ka ny ray aman-dreny napita n'izany hafatra zany a hoe izay ny fandaminana dia ampitao a amin'ny fiangonana rehetra indrindra ao amin'ny tanànan-drano fobe zany sotra tompoko zay mahakasika an'iny zany ka dia eto am-pamaranana dia maneho fisaorana ho atsika rehetrarehetra manamafy ny fisaora sy fifankasitrahana ho an'izay rehetrarehetra tsika rehetrarehetra ao mety tsy nanana fanomezana natolotra fa vavaka ny nataontsika hitan'Andriamanitra ary vavaka zava-dehibe mihitsy dia vavaka koa manova zavatra vavaka mampahery a dia toizy foana fampivavana ifampivavaka tsika fampitondram-bavaka ho an'ireny namantsika rehetrarehetra zay niarambona reny sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy voninahitra ny teo an'Andriamanitra irery any amen. dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika natratra n'izao androandroany izao tsy hay foana ny teny ny fiombonana ny fiaraha-miory amin'ireo zanakitsika sekolalahady izay namony ainy tamin'ny loza tany amin'ny lakamisiny le lasan'ndrandro zanakitsika tao taninan'andrandro eny a dia mamerina foana ny fiarahana miory ho an'ny fianakaviana manontolo mirary ihany koa ho an'ireo avantsika rehetrarehetra any amin'ny faritra tsinanana tamin'ny lalovan'ny siklôna mandala ao anatin'ny vona rehetrarehetra araka nentiny vice président teo zay isorana anazy betabe ny fitondrana ny teny rehetra dia mirary mandraikariva Jesosy tompony anonitra ananganaingana ny rava rehetra any amin'ireny tsoerana ireny makasitraka manokana atsika eto amin'ny fitandremana tanànan-drano tamin'ny fidododoana ny fiazakazahana rehetra efa voalazany teo a fa dia amin'ny anarany tonisy ny birahoan'ny fiangonana ny saorana atsika rehetra amin'ny fiazakazahana foana ny tondra ny rehetrarehetra satria mampihetsi-po nahitatsika nanomboka tamin'ny alakamisy
hatramin'nomaly a ny androany koa tsika mbola afaka manomea ny fandaminana rehetra momba nyza moa efa voalazateo dia apetraka eo anivony birao foibea na nyresaka arabola na nyresaka ny fitaovana rehetra zay omena ny andro androany araka mifantatsika rehetra dia natanterahantsika ny ezaka ho amin'ny famitana zay angatahantsika amin'i Jesosy mba ho vita eo ny granita eo ny fanaovana ny grille de protection mijeritsika hoe efa vita zany grille de protection raha mitodika ny arintsika fa misy isaorana ny tompona andraikitra zay nanao anio dia efa no avanceny aloha satria tsy maintsy nalana le tolona teo zay nisaorana indrindra anazy satria raha nandritra ny reny rivotra ny cyclone reny mbola teo reny tolona ny epaepa reny dia mety betsaka ny napatahotra tsy maintsy hiditra ihany koa tsika ny fametahana ny fitaratra sy ny alu amin'ny fanatsarana ny fiangonantsika ao amintsika rehetrarehetra reo zao dia any ambanitsika any atsanganana hoe ny tanana hoe iza ny efa granita ny any amin'ny tongony any iza ny efa granita daholo ny any mba atao ambonimbony aloha misaotra tompoko dia atsangany indray hoe neniza mbola tsy granita ny any ambany any amin'ny tongony any ato mbola misy reriarina rehetrarehetra ry mbola misy zany ezaka rehetrarehetra izany mbola ho tanterahantsika rehefa no refesin'ny teknisianina ka natao ny devis ny granita fotsiny dia mbola misy any amin'ny 40 millions d'ariary anoany ny ezaka ho vidin'ireo granita ireo rehefa navoaka ny teknisianina akoatran'izay mbola hojerentsika teo ny resaka grille de protection sy ninona tsy kivy amin'izany tsika sakivy manao ny asan'Andriamanitra zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny akaitoko voalohany andininy fahavalo teny hoe ataovy ny tranoko dia ataovy mafy be ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany raha ety amin'izao tontolo izao tsika dia mitady ny betabe mitady fankasitrahana ety aloha mba ho ankasitrahana miady mihitsy fa ny an'Andriamanitra zany tsy edivana fa tonga dia atolony ianao ny secret dia ninony zany ataovy ny tranoko ankasitrahako zany tia ny tranon'Andriamanitra eto ataovy zany rava ny trano any Tamatavy ataovy zany ankasitraka anao amin'izany le Andriamanitra rainao anatanteraka ny fanatitra arytsika izao ny fanatitra voalohany ho an'ny fiangonana ny faharosy ny procession kosa hoentsitsika mandrakariva ho amin'izany ezaka lehibe tanterahantsika izany tenitedy mifankatiava dia tena ataovy ampitiavana mihitsy zany fanatitra atolotra ao ho an'Andriamanitra izany fa zay mamy ampifaliana izany no ankasitrahan'Andriamanitra ataontsika aloha ndrakitra voalohany sy faharoa dia aveo tsika vao hiditra amin'ny procession toy ny mahazatra
dia mbola faly miarabantsika hatrindray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana dia tonga indray isika eo amin'ny famakiana ny raharahan'ny fiangonana mianatra ny sekoly alahady androany aoriana fitaom-pivavahana voalohany a dia lazana ny mpianatra dingana olon-dehibe rehetra fa ao amin'ny premier étage daholo ianareo no mianatra androany ilazana koa ny dekona pia ny mpampianatra sekoly alahady rehetra fa manomboka androany ny fampiofanana ny fisoratana anarana ho an'ny tafika masina kelitsika any amin'ny FPVM isahafa avy amin'ny sampana fanantenana antsoina ianao dekona pia ny sampana fanantenana sy isika iray amandreny mpikambana fa izy fivoriana voalohany iarahana amin'ny braon ny fikambanana ny alahady 10 febroary anio izany ao amin'ny efitrano 7 amin'ny 3 ora tolakandro ilazana isika mpiara-mivavaka izay efa mpandray fanasan'ny tompo fa misokatra ny fisoratana anarana ary ny fanavaozana fisoratana anarana ho antsika mpikambana lampe ilazana ihany koa isika dekona pia sy mpikambana fa ny fiarabana tratry ny taona dia atao ny alahady anio alahady any amin'ny espace évasion Boanjobe ilazana noho izany ny dekona pia sy ny mpikambana fa ny fivoriam-be ny sampana dia atao ny alahady 2 febroary amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle 314 ilazana isika mpiara-mivavaka maniry hiditra mpikambana SL4 fa hifarana ny asabotsy 2 febroary izany ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana fisoratana anarana ary mpandray ny fanasan'ny tompo sy na katekomena no afaka miditra amin'izany ny sabotsy amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 304 moa ny fivorian'ny SL4 avy amin'ny gaetamina ny fahafahantsika ihany koa miditra ho amin'izany sampana izany dia hifarana ny ray marsa ho avy izao ny mpikambana azo raisina dia ny 13 taona no miakatra ary efa mpandray ny fanasan'ny tompo isaky ny alahady ariva no mivory ao amin'ny 2e étage ny korala fohy be koa dia milaza amintsika fa hifarana amin'ny sabotsy 2 febroary ny fanavaozana fisoratana anarana ary tsy maintsy ny olona izay manatanteraka izany dia ilay olona tsy solotena fa ilay tena olona CFF ihany fa heverina ho toy ny manalatena izay tonga manatanteraka tsy tonga manatanteraka ny fisoratana fanavaozana fisoratana anarana avy amin'ny CFF ihany fifaliana ho anay ny manasa ny mpiara-miazakazaka ny fiangonana ny sampana sy izay rehetra mankafy ny hiran'ny CFF hiara-ombom-bavaka aminay no ny fankalazana ny jobily fa 5 taona namoronan-kirany Randrianaivo Bruno na Ibarvola izany dia ho tanterahana ny sabotsy 2 febroary manomboka amin'ny 2 ora atoandro ao amin'ny riana faha-4 raha misy moa mila fanazavana fanampiny dia azonao atao ny manantona ny komity mikarakara ny fankalazana na ny braoni CFF avy amin'ny fefy ny fanavaozana fisoratana anarana na ny fandraisana mpikambana vaovao dia miafara amin'ny faran'ny volana marsa ka dia izay manantena na maniry hiditra amin'izany dia ao amin'ny 2e étage isaky ny asabotsy ariva amin'ny 2 ny fivoriana ny tanora zokiny mifarana sabotsy 2 febroary alohan'ny alahady mbokatra ny fanavaozana fisoratana anarana sy fandraisana mpikambana vaovao fa izay tsy tonga amin'ireo dia heverina toy ny manala ny tenany avy amin'ny tanora zokiny ihany ao anatin'ny fanateram-bokatra ny katezo dia fifaliana ho anay ny manasa ny fiangonana rehetra hifanontrona amin'izany ny alarobia 20 febroary varotra sakitsaky sy sakafo isan-karazany ny alakamisy 7 febroary fianarana soratra masina iaraha amin'ny pasteur Iraka ra Samuelson Alain lohahevitra fiandohan'ny fahoriana amin'ny andro farany ny zoma 20 febroary zoma fanavaozana sy fampiorenana iarahana amin'ny pasteur Iraka Rakoto Asimbola José Alain lohahevitra azo ialana ve ny fandringanana misy ny fizahana maso iarahana amin'ny optishika ny alakamisy 7 sy ny zoma manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva ary ny sabotsy 20 febroary amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ora fitiliana diabeta sy fijerena tension maimaim-pona ny alahady 20 febroary moa dia tontolo androm-bokatra fa ny hariva amin'ny 10 ora kosa dia misy ny fampisehoana tantara ny hira sy hira mitondra lohateny hoe
aina no fetra ao amin'ny 4e étage ary misy ny fisariana plaquette amin'ny vidiny 2 ariary izay mety azahoanao ordinateur portable mandritra ny fampisehoana dia manatenanao anoana izany firehetra izany kosa satria moa efa voataty ny fanatitra dia natanteraka ny procession itsika aisany any amin'ny 4e na efa vita na tsy fa mbola tsy manao famplazana ary zareo dia toy ihany aloha zany ny famakina ny raharahany fiangonana ny vondron'ny mpampianatra dia manainga ihany koa ireo rehetra izay maniry hiditra ao amin'izany vondron'ny mpampianatra izany olona feno 12 taona na olon-dehibe dia mivory isaky ny maraina aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny efitra 314 dia natanteraka ny procession zany isika iroso eo amin'ny fanatanterahana ny processiontsika tsara ihany ny mampafantatra mamerina kely amintsika rehetra na ny ato anatiny fitandremana tanynanan-drano na ny any ivelany fa zao ezaka fanatsarana ny fiangonana tanterahana izao dia ezaka extra ivelany mihitsy fa ny fanatitra rehetra zay tanterahantsika akoatran'izao andro manokana hoe rakitra faharoa sy ny procession izao dia tsy misy mihitsy kitiana ny amin'ny ezaka fanatsarana an'izao fiangonantsika ato amin'ny RDC izao fa ny vola rehetra miditra atao anatin'ny fitandremana dia mandeha avy hatrany any amin'ny birao foibe ka ry zareo no mandamina azy amin'ny asany foibe rehetrarehetra sy ny filana zay ilany eto amin'ny tanynanan-drano fa kosa zany zao ezaka rehetra tanterahantsika fanatsarana fanavaozana ny fiangonana izao dia ezaka extra zay anaovana koa ny ombron fiangonana mandehany amintsika ny mitondra amin'ny boky volamena ary ny ezaka iraisantsika rehetra dia izao procession sy ny rakitra faharoa izao ny teny teo dia ny hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo ndao hifankaty ndao hifampitantana amin'ny fomadio tena amin'ny fitiavana no entitsika anavaozantsika anatsaratsika an'izao tepolin'Andriamanitra izao ka ho to aminao sy ny ankonanao ane ny tenin'Andriamanitra teo dia ny hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako izany ny fankasitrahan'Andriamanitra ne tena ho aminao tokoa zay fankasitrahana mihoatra lavitra noho ny fankasitrahan'olombelona anatanteraka procession tsika iseho eto anatrehan'i Jehova amin'ny hira fa 7 ao amin'ny firana fanampiny Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny momba nay ety fa raha mifomaraina izahay tsy afaka ho ambavanay dia ny hoe ampoanay ny fahasoavanao aza tao miala ao am-ponao mihitsy zany fa le fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao anao iara hitsangantsika anatanteraka izany hira izany ny andininy voalohany ihany tena taovy mafy amin'ny fonao zany hideranao an'Andriamanitra Andriamanitra fitiavanay ana ka mihevitra himomanay ety ka mifomarana esa etsy afaka ambavana
andriamanitra io andriamanitra fitiavana tokoa ianao misaotra anao zahay mbola namindranao fo velonaina tsy ampamonjena tonga iseho eto anatrehanao androany misaotra Jesosy mampatsiaro anay foana ianao isan'andro isan'ny minitra ny amin'ny zavatra hitanay dia ny hoe mandalo an'izao fiainana izao hoe tena mandalo fa zay manao ny sitraponao ihany no aritra mandraka izay mitodika any aminao izay ankehitriny tena mitodika any aminao andriamanitra fitiavana ianao ampianaro izay hifankaty ampianaro izay hifamela heloka ary ampanaro izay ankatony didinao anatanteraka ny baikonao manao an'izao asa fanatsarana ny tempolinao zao zahay tena tianao ne izany ka raha tonga eto anatrehanao zay anolotra mpitiavana anolotra mifonay dia marino amin'ny tsirairay avy ny teninao hoe ataova any tranoko hoe dia ankasitrahako izany tena le fankasitrahana avy any aminao ny tediavinay satria izany ny fankasitrahana tsara indrindra fankasitrahana tsy ho takatry ny sainay izany Jesosy dia manatsenanao izay ho amarininao izany isa tokantrano isa mbatan'olona ka nomezanay voninahitra ny anaranao misaotra Jesosy misaotra tompoty voninahitra neo an'andriamanitra irery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro enike mivoninahiny tany rehetra amen dia iroso avy hatrany amin'ny procession ity dia mbola hotoizana aloha ny famakina ireo raharahan'ny fiangonana avy any velany antsony isika zanakam-pielezana rehetra avy any amin'ny fiangonana FPVM Ambohimalaza Fiorenana mba handefa ny adresy na ny numéro telefôna misy antsika tsirairay avy azona manao fitsidiana isa-tokantrano izay ho tanterahany birao sy ny mpitandrina ampahafantarina toy izany koa isika zanakam-pielezana synody avaky ny mananta fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nahazo tobo fanokanana mpiandry isika izay atao amin'ny FPVM Ambohimalaza ny 16 17 18 oktobra ho avy izao ko manentana antsika mba hifanotrona iraisaina fofana anatevenana ny asa lehibe izay ataon'ny tompo eo amin'ny faritra misy atsika ilazana isika zanakam-pielezana rehetra sy ny namana mpiara-miasa rehetra avy any amin'ny FPVM Antsahakely Ambohibary talata ny volonondry mba ho tonga iara hivavaka ny sabotsy ny alahady 12 febroary eny amin'ny tany malalaka Andraisoro ao amin'ny trano rahavavy Paola amin'ny 10 ramaraina io fotoanantsika voalohany sady ho fampiarabanana tratra ny taona ho fitrotroana-bavaka ny asan'Andriamanitra rehetra izay ho tanterahana mandritra ny taona ary eo amin'ny FPVM Antsahakely koa dia manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany dia mba samy hitondra jusy tsakotsako ho toy ny asa efa natomboka dia manentana antsika promotion tsy miova 2 sy ny mpiara-miasa rehetra fa anatanteraka ny fampiarabana isika noho ny nahatratrarana ny taona vaovao izay ataony 20 febroary eny amin'ny ray aman-drentina eny Soavy Masoandro dia misy ny fandraisana anjara ny lehibe ray alina ariary ny ankizy 5,000 ariary ary alefantsika amin'ny ray aman-drentina izany farafahatarany ny alakamisy 20 febroary misy ny fiavaka fifadikana lehibe anomboana ny taona vaovao 2024 izay ataony alahady 12 febroary ho avy izao eny amin'ny FPVM sy nay fitiavana alarobia Ambatomanga amin'ny 10 ramaraina ka hatramin'ny 4 rahariva dia anentanana antsika rehetra izany ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano Andriamatora Kotondram-bonina Henri Ramatora Vololonyaina Mariette Andany Andriamatora Andrianyaina Tovohery Jean-Louis Ramatora Zafiniaja Marie Michel Mamtina Andriamatora Marcoto Martin ankilany dia afa manasy anatrika ny fanamasinana fanambadian'ny zanany ny zafiny Artina Miaja Safidy sy Randriany Aina Tahiry Nomenjanahary Jessica izay atao sabotsy 20 febroary eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 1:10 maraina
Andriamatoa Andriamanalina Rivoniaina Romialina sy Ramatoa Razana Miharimbony Marceline Faraniaina Andaniny, Andriamatoa Andriamamsoa Roger, Ramatoa Razafindravelo Volatina Ankilany dia faly manasantsika anotrona ny fanamasinana fanambadininy zanany Soloniaina Romy Lionel sy Rahary Malala Fanasiniaina Sara Aurélie izay ataony sabotsy 20 febroary eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 20 atoandro. Andriamatoa Andriamaefa Philibert, Ramatoa Andriamasinoro Lala Véronique Andaniny, Ramatoa Razafy Armanana Domoina Harinirina Ankilany dia faly manasantsika anotrona ny fanambadininy zafiny ny zanany Randriamaefa Yvon Élisée sy Razafy Niaina Tsarona Voary Miranto izay ataony sabotsy 7 marsa amin'ny 10 ramaraina eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadindreo dia aoka izy ampilaza Andray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesana nareo ny fody mandriny reto olona manaraka ireto: Razanadrasoa Isabelle enimpolo taona, mpiandry promotion Andon Jehova. Rasolofomanana Ruby Hantso 20 taona, Rasolofomanana Cristal 10 taona izay samy mpianatra sekoly Alahady. Natsonondray ody any aminy tamin'ny 20 febroary lasa teo. Hoy ny renin'izy miravavy Rasolofomanana Harliva Mampita sy Andria Mazava Rison Entsola Laina ny ray tapo amin'izy miravavy ary ny zanakineny Rasolofomanana Harliva Mampita sy Andria Mazava Rison Entsola Laina sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofon'izy ireo moa dia efa voalevina omaly asabotsy. Razana Miarintso Georgina, mpiandry promotion fandresena, natsonondray ody any aminy tamin'ny alakamisy 10 febroary rehefa nivahiny 17 taona teto tany. Ho nivadiny Ramanantsahala Herilalao, ny zanany 3 mianada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony moa dia efa voalevina. Izy dia nametrahany fianakaviana fararakitra 100,000 francs. Izy telo mianaka teo moa dia nametrahany fianakaviana fararakitra 10 alina ariary. Ravaosolo Reine Christine nodimandry tamin'ny Alahady 20 febroary rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny zanany 10 mianada izay soloa tenany Rakotovao Ajaniaina sy Raharomanga Nirina Suzanne ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony moa dia efa voalevina ary nametrahany fianakaviana fararakitra 150,000 francs izy. Ravaorvelo Miadantso natsonondray otany aminy rehefa nivahiny 20 taona teto tany tamin'ny zoma 9 febroary. Hoy ny zanany 4 mianada izay soloa tenany Rahery Armanda Manoary Samuela. Ny nofony dia efa voalevina. Ny Andriamanitra tompon'ny fampiononana ne anome fampiononana feno ireo avantsika manamanjo ireo dia toy izay ny vaovaon'ny fiangonana fa iroso amin'ny famakinany voady indray isika. Ampitiavana tompoko ny rabanantsika sanonana ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Dia toy izao indray ny voady masina voaray. Ety am-piandohana nisy olona tompoko nanoratra vola: Jesosy io atolotroanao ny ampahafolon'ny karamako anaovana fiangonana. Vola 450,000 ariary ho any ambany vohatra ny soratanao ato tompoko nefa tena tsy nisy vola tato karamisy fanamboarana. Verifio ny anaty poketra afaka manantona ny tompona andraikitra ianao raha ohatra ka anatitra n'le vola na misy zavatra tianao azavaina. Dia mangataka fanginana tompoko mba hiaintsoma tsara sao dia misy tsy maheno indray koa ny voady masina izay nysoratany. Sotra sy midera ary mankalazanao Jehova raha io, manevonahitra anao Jesosy Kristy fa mbola tsy famindramponao no mahatoy izao ahy. Koa ity ny ampahafolon'ny pensionko miaraka amin'ny foko atolotro 30,000 ariary ka 20,000 ariary granita sy grille de protection ary 10,000 ariary ho an'ny trapoina. Ampahafolo-karena ho an'i Jesosy misy vola kely avy aty amin'ny fiangonana FPVM Bejo fahazavana alaotra 100,000 ariary ka 50,000 ariary.
50 000 ariary ho an'ny granite atao tanànan-drano 50 000 ariary fanampiana ny FPVM Toamasina misaotra betsaka Jesosy. Iny Jesosy misy ampahafolo ny atolotra ho anao rava ho an'ny rava fananana tany Tamatavy. Jesosy eo mba jereo ny fiainany rehetra 60 000 ariary. Ty Jesosy nisombo ny tany varotra izay nataonay ho fanampiana ireo traboina ny Tomasina vola 40 000 ariary ta io Jesosy nivarotra ataonay. Sotra Jesosy fanomena azy zahay ka hitriny ampahafolo ny azonay omena anao vola 100 000 ariary na 500 000 francs anamboarana ny tempolinao. Nangataka aminao zay Jesosy mba ho vita haingana ny taratasy ny taninay fa anao ane Jesosy ny tany sy zay rehetra eo aminy. Misaotra manome asa foana 100 000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao ahy. Misaotra Jesosy tany nahazahoanay vola tamin'ny olona izay anananay vola dia apetraka eo am-pelantananao ny ambiny vola any amin'ny olona manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny pasteur fanantenana. Misaotra Jesosy satria namindra fo foana ianao hifonako aminao Jesosy ny fihetsiko sy ny fitondran-tenako tsy mendrika ataoko. Fantatrao Jesosy ny fianarako apetrako am-pelantananao ny fianarako fangatahako aminao Jesosy mba ho afaka baka avec mention zao. Tiako ianao Jesosy mangataka vavaka ho an'ny fianarana sy ny fahendrena manolotra vola 2 ariary ho an'ny traboina. Voady misaotra Jesosy tsy takatry ny saiko ny lalana nitondranao ahy fanampiana ho an'ny FPVM Toamasina 5 000 ariary. Ampahafolokarena voninahitra ho anao rery andry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra indrindra amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao rehetra mankasitraka Tompo raisina kely aza fa tena vokatry ny foko 5 000 ariary. Tsy misy soratra 300 000 ariary. Misaotra Jesosy tonga soa teto am-piangonana fanomenao fahasalamana Jesosy eo mangataka aminao Jesosy mba tsy hiverina intsony ny sepitra mamindrafo Jesosy. Misaotra nanafaka ay dia raha ianao Jesosy no manafaka ay dia ho afaka ho manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny granita ny fiangonana. Ty Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao ay tamin'ny herinandro. Misaotra anao manome ary mbola nome ho fanampiana ireo traboina ny Tomasina 5 000 ariary. Misaotra ny Jesosy fa mbola nomeny famindram-po ho anay menakavy vola fanampiana FPVM Tamatavy 25 000 ariary. Vola 30 000 ariary misaotra Jesosy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra fanampiana ho andreo fiangonana fankatiavana Tamatavy. Mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny mba hanaiky ny fandaminana ramaky ianao Jesosy dia ramaso Jesosy eo aoka mba ho tanteraka misaotra. Mangataka vavaka vola 2 ariary. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny famindramponao indro ny ampahafolony tamin'ny tsenatsika tamin'ny herinandro 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny pasteur Dada 10 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain. Misaotranao Jesosy fa ny fitahinao anay menakavy dia mifindra 3e année aho dia mbola apetraka eo am-pelantananao ny fianaranay vola 45 000 ariary ho an'ny traboina. Jesosy indro ny ampahany tamin'ny hofatrano atolotra ny fananganana ny fiangonana rava ny Tamatavy 45 000 ariary. Ty Jesosy fanomezana ho an'ny Tamatavy 50 000 ariary. Ta izay mivady Jesosy amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana izay hatomboka anio mba ho sitraka ao ane Jesosy ny ampahomby izany 10 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Voninahitra anao Jesosy fanindranao ny asa dia niverina ny fitokin'ny Olivianay naharaka ny baikonao ao avelao Jesosy asa. Merci Jésus 3 000 ariary. Fanatosorana voninahitra Andriamanitra 20 000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra 10 000 ariary pasteur José Alain. Misaotra Jesosy ny tantananao ny dianay eny mianaka tsy lany ritra ny fahasoavana nomenao anay 2500 ariary ho an'ny Dada mangataka ny hira Tompo malala tsy 2500 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny fitahinao ny zanaka manjaviko narovanao tamin'ny loza voady masina raiky pisaorana 10 000 ariary. Misaotra Jesosy malala. Misaotra indrindra Jesosy no ny famindramponao ary ny fitiavanao anay mifona aminao Jesosy fa tena masika loatra
amin'ireo vady aman-janako mamindrafo amiko ary Jiovy aho ho afaka amin'izany 20,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa tratrany faharoa taona ny zavikeliko tamin'ny 13 février 2026 mangataka fahasalamana sy fahendrena ho an'Andriana Arvelo tso ny antoka taio izy telo mianaka imita vola 5,000 ariary. Fanaty pisaorana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 45,000 ariary ho an'ny dada ny 20,000 ariary, pasteur ny ambanivohitra ny 20,000 ariary ho an'ny sahirana ny 5,000 ariary. Raky pisaorana misaotra an' Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy Salamy 34:1 vola 5,000 ariary ho bonane ho an'ny dada. Matoky anao ao mino fa heninao ny vavaka izay asandratro teo anatrehanao. Atolotra ho an'ny traboina Tamatavy 10,000 ariary, ho an'ny traboina Tamatavy 5,000 ariary, FPVM Tamatavy 40,000 ariary. Jesosy ianao no teny hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao. Izao koa Jesosy tena tianao, apetrako aminao ny voyage d'étude ataonay amin'ny lundi sy ny ankohonako izay laozako. Tolo-tanana kely ho an'ny traboina 3,000 ariary. Jesosy io misaotra anao noho ny famindramponao, misaotra anao noho ny famonjenao, noho ny teninao, misaotra anao mivavaka ho anay, tsy ho levina ny finoanay. Misaotra ray eo manantena anao, manolotra vola 20,000 ariary ho an'ny traboina vohikava mahatratra. Misaotra anao a Jesosy nanomezanao ahy tombonandro vaovao tamin'ny 6 février feno 4,40 taona. Meo fahendrena sy fahaizana ary mangataka vavaka mba hanala fanadinana BEPC ao. Misaotra Jesosy 2,000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Misaotra anao a Jesosy raha mbola nomenao tombonandro ka nahatratra ny 90 taonako ny 13 février teo. Indro Jesosy fanatitra ho anao voninkazo 2,000 ariary, ho an'ny sary sy ny feo 2,000 ariary, cadeau d'anniversaire an'ny pasteur José Alain 10,000 ariary. Mbola manavao ny fanoloran-tenako foana ho anao Jesosy. Misaotra Zoko Malala 30,000 ariary ny fitambarany. Tsy misy soratra 3,000 ariary, tsy misy soratra 10,000 ariary. Ampafolokarenina 50,000 ariary ho an'ny FPVM Toamasina. Misaotra Jesosy fa mbola miaino anay mpanomponao manotomolotra ianao, tena tsy miangatra tokoa ianao ho an'ny granita 40,000 ariary. Voninahitra honoreriany Jesosy tompo malala, amen, alleluia. Misaotra anao a Jesosy ny teny mpanomponao manotra ahy fa efa misy zaza ao. Mino izany ao Jesosy teninao manao hoe tongava araka izay inonao, amen. Fananganana ny tranonao any Tamatavy ravan'ny cyclone, fiangonana fakatiavana 20,000 ariary ho an'ny traboina 20,000 ariary. Iza no manome ahy aloha mba hamaliko azy, ny eny ambanin'ny lanitra dia ahy avokoa. Joba 43:3. Misaotra enina dia ny aretiko fa hainao atao izany dia raha mety ianao Jehova dia afao ao sy trano ao fa mangataka ny mpanomponao. 300,000 francs hanampiana ny gazoal ny pasteur Fetra any Fort Dauphin. Misaotra Jesosy fa nahazo tany izahay manao tamboho sy trano fiompiana eo izahay izao. Jesosy tsy ampy nefa ny volanay fa mba mangataka aminao izahay satria Andriamanitra ny fahafenona ianao. 5,000 ariary ho an'ny granita ny fiangonana. Indro ao Jesosy manefa ny vadiko aminao, misaotra anao ao noho ny nahasitrananao ahy ary mangataka famindrampo ho ahy sy ny ankohonako. Vola 5,000 ariary ho an'ny pasteur Lalaina na mpianatra Zoma fanavaozana tamin'ny Zoma heriny ho fanohanana ny fiangonana Tariany. Ampafolokarena 400,000 ariary. Misaotra Jesosy mba mamindrafo amiko ka mba ampio aho. Jesosy Zoko Malalo, misaotra anao BDB ao fa nahafahanao tamin'ny tahotra, nosotranao ny aretina namindra fo ianao, mankasitraka indrindra. Mbola ankiniko aminao foana ny antsipriam-piainako, tolorosaina foana ao Zoko Malala, tiako ny mianatra sy ny ampianarinao, ambino sy tao io ny asa sy ny projet anay rehetra amin'ity taona ity. Mino ary mahatoky anao foana ao, je t'aime Jésus. Ampahafolony karamako
125 000 ariary ka ny 65 000 ariary ho an'ny fanamboarana ny fiangonana ny granita sy ny sisa ary ny 60 000 ariary kosa ho an'ny traboina ny rivodoza fitambarany 125 000 ariary dia izay indray ny voadomasina teto amin'ny rez-de-chaussée 970 tao amin'ny rihana voalohany 720 tao amin'ny rihana faharoa 8 tany amin'ny rihana fahefatra 9 fitambarany 720 manamarina mandrakarivo izany fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Jesosy tsika ary manamarina ny teniny mandrakariva hoe ny masony sy ny foko dia eto voninahitra dia ho azy rerany mandra-pavitan'ny fanatitra procession dia anao hira atsika rehetrarehetra ataontsika ny hira hoe raika amin'ny 570 firanantsika protestanta tsy angina reny oby noho ianao ry ziona fa miposaka aminao zao ny fahazavana soa ny fanily-pamonjena iny fatoriana hanazava ny olona tokoa ataontsika mifotsika rehetra manontolo zany mandritra ny fanatitra procession tsy angina reny oby no ianao ry ziona fa miposaka aminao ny fahazavana soa ny fanilo-pamonjena indro fatoriana anazavany olona toko mivoaha asandrato nefaneva sonare tsy enao re ny mpanjaka fa avy aminao ny famonjeny sy ny lova zay natolony aminao satria anao de tsy foiny vonina himpanjakana isaloranao sy anaram-baovao no iantsonana fapakarambaki fety anengananao pauani Kristi lai tumpuna mivoaha asandrato nipaneva sonare tsenao re nipanjaka fa avy aminao ny famonjeny sy ny lova zay natolony anao satria anao de tsy foiny. Nadimy fatelo ori mpiambena tinety eo ambony manta aza velana wangina reny feona ka itsory zao ny mino fa tsy hisy obanga eo atopiny Jesotompona mivoaha asandrato nefaneva sonare tsenao re
fanjaka fa aviaminao ny famonjeny sy ny lova zay natolony anao satria anao de tsy foiny. Firana fanampiny fahafito tsy angina tsy hainay ny angina ka tsy ankalaza ny avo name ny fitahina ka tsy mba namelanay ho lavo ka dery riraya no saotra hatolotra eo anao ny fosy fanahy tena faly loatra. Ainay ny angina ka tsy ankalaza miavo nameno fitahina ka tsy mba nambelalolavo ka de arira nisaotra satolotrana si fana faly loatra no entinay miterana isainay tsy ampialala ny fatra ny fitiavanao karay soretombo malala ny fankasetrananao riray ka derarira si saotra no atolotrana fo fanay faly loatra no entinay miterana. Tsy hainay atolona tsy hainay atinio le fara fitiavanao ray io fitiavanao ray fa maty novonona atinovono ny zanakao amonjy anay nakao amonjy anay riray ka derarira sy saotra no atolotrana sy fanay faly loatra no entinay miterana isaika sy ampialala ny fatrany fitiavanao karay soretombo malala ny fankasitrananao riray ka derarira sy saotra no atolotrana fo sy fanay faly loatra no entinay miterana. Anao hira fifoazana atsika asandrato avy reny hiranao de rao mihitsy izy hankala zao izy ome voninahitra mandrakariva amin'ny alalan'ny fanaterana izao fanatitra izao satria izy mihitsy nefa nanambara hoe izy rehetra manome voninahitra ao izy mba omeko voninahitra koa ka zao fanaovantsika fanatitra ho an'tranon'Andriamanitra izao tena ho isainy isan'ny fahamarinanao mihitsy zany ary tena izy mihitsy ame voninahitra anao ankasitraka anao ataontsika izany firana fifoazana fa 10 na 4. Asandrato avo reneranao ka tera ilay mpanjaka lehibe zay namonany zao tontolo izao tamipaekena be ho saotre saotra ira fiterana saotra atolory azy saotra ira fanajana aoka ho amin'Andriamanitra
Atia saiko dia taoky vorona izay mahalala mankasitraka anandriamany trapamorona andro amanalena osaotre saotra irafiderana saotra atolory azy saotra irafanajana aukawanadriamanitra batirawe sawa driamanitra izinuna hari sinabeduna hari nambarari napinarita izinupanuana usaute sauta irafiderana sauta hatuluriasi sauta irafanajana aukawanadriamanitra olehibelehime tokony fitiava ny malalan'ny rano tety laniny rainy tety mba hanandratra naozanany upanduvani eri osaute sautra irafiderana sautra atuluriasi sautra irafanajana aukawanadriamanitra atumpu izi kaha teruasin fulasiarena azirahan ianao sitra no raisina no sitra eo raisy manora tenare ratenare osaotre sautra irafiderana sautra hatolory azy sautra irafanajana aukawanadriamanitra. Indre ny amarony soa zay nomenao ary ray ataotsika zay rehefa tapitra na vita ny korala dia ajantsika ny hira. Tsanganatsika rehetra hanolotra ireto fanatitra reto an'Andriamanitra amin'ira fanolorana amin'ny fanatitra hoe fitiavana mandrakizay ataotsika amin'ny fotsika rehetra manontolo izany. Fitiavana mandraky izay toko nitiavana ary raitseto
tsena marea araka ny otako be fiantrana osy manendrafo tompo lehibe sy manan-keryana nefa tenila zanao ny lafana tsy anterere fa tena sitrako noho ny lanjanaoko ezekako tiako mamitso ianao Jehova sambatra tetika fa manana anao amitso tokiko ianao yania sauti satianao te atalo tiako mamitio ianao Jehova sambatra tetika fa manana anao andrikio tokikio ianao yania sauti satianao ti atalo sauti satianao ti atalo sauti satianao ti atalo teka mafy be ho an'i Jesosy tsika seka Jesosy vavaka tsika voninahitra ny hoanao Andriamanitra ilay Andriamanitra masina indrindra ny tena tompony voninahitra manome voninahitra anao izay amin'ny alalan'izao fanolorana fanatitra izao ho anao izao anaovana ny tranonao anatsarana ny tranonao anaovana ny asanao rehetra ihany koa amin'ny sehatra fanompoana maro isan-karazany raisa zao tompo ary ankasitrao ho fanatitra ho manompofona ho anitra kasitrahana eo anatrianao mihitsy ka na kely zao na be zao dia mba raisy tompo fa tena vokatry ny fonay izany ampitiavana no anoloranay izany ho anao Jesosy ary atolotray miaraka amin'rehetra fanatitra retiko ny tenanay mba ho fanatitra velony masina sitrakao dia ny fanompom-panazy mety atao izany fa izay mbola manao dina sy voady hita anatrianao fa mbola hanohana anao amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra ary mbola manompo anao ka naradianao foana tsy hivadika aminao mandraka izay Jesosy misaotra tompo ka dia izay rehetrarehetra mihitsy hiaraka hisaotra sy ankasitraka anao intelo mihitsy manao ny hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any Alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen dia mbola eo ampitsanganana ihany amarana ny fotoanantsika rehetra ivavaka isika sotra Jesosy vita soma tsara zao fampompivavana sorona masina izao mino sy manantena izay fa faly ianao nahita ny mpanomponao sy ny vahoakanao rehetra ny azakazaka nitady ny tavanao teto amin'ity toerana ity aiza tokoa ny mono misy anao amin'ny fitoerana rehetrarehetra izay entsoina eny anaranao anie dia eo anao fa mbola mihoatra lavitra noho izany eto amin'ity toerana ity satria ty toerana ity efa no hamasininao ho trano fivavana ho an'ny firenena ary eto anareo ianao no mangataka sy mitaraina amiko miaina anareo any an-danitra aho amin'ny alalan'ny zanako malalako dia Jesosy Kristy tompo izany Jesosy marina tokoa izany fa tena hitady ianao ny atongavanay eto ka
araka ny fomba ny fiangonana zay tsy mbola misy maharatsy azo mihitsy hatramin'izao. Misy an'le vavaka mangina zay tsy ambarahavana ho ny ray aman-dreninay izay. Ianao rery mba hanaborana an'izany Jesosy, amin'izay mba vetsi-vetsim-ponay, amin'izay mba etaetanay e. Le vavaka tsy vita avy any tokantrano any izany e. Ny vombirina entina team-piangonana ho atolotra eto anatrehanao Jesosy. Amin'ny manahirana anay, amin'ny sarotra indrindra eo amin'ny fiainanay, faniriana sy fikasana etaeta maro samihafa, aretina, olana, zavatra mangeja maro be eo amin'ny fiainanay. Zany eny Jesosy ny atongavana eto e. Araka ny teninao hoe ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana makanesa ty amiko e, fa za amianareo fitsaharana. Eto ny zikako ianao fa maivana sady tsy mba miavina po mihitsy any ahy e, ka mangata ianareo. Fa zay mangataka no mahazo, zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voaina. Ka dia angataka tokoa moa zay Jesosy ahy, ary tena hitaraina any aminao na dia mitra fo ihany aza Jesosy. Tongavy ianao eny anilanay eny amin'ny W tsiraray ihany, hananty tanana, hanongila tsofina Jesosy ahy, handray izany vavaka irehetra izany. Araka ny mba nataonao tamin'ilay jamba hoe inona ny tena tianao ataoko aminao e. Nen'ilay jamba ny Jesosy tsotra ny nangatany e. Jesosy dia azanaki David ô, mba mamindra fo amiko e, ary raha mety ianao a dia ampahirato ny masoko e. Satria fantatro n'olona tena nino anao, na dia tao aza ny sakatsakana nataon'ny olona rehetra nanodidina azy hoe mangina ry lay jamba, fa ianao kosa manana fijery hafa mihitsy e. Ianao ny olona manatona anao tsy mba ho lavinao Jesosy, ary ny olona tena mitady anao, tena hitanao tokoa, ary nino anao indrindrandrindra. Ka izay natonga anao miteny mihitsy. Teoneo ihany anie Jesosy e, notendrenao ny mason'ilay jamba, tonga nahiratra izy, azony izay nilainy, ka natonga azy nijoro vavolombelona mihitsy hoe jamba fahiny fa mahiratra kosa kehitriny, mitovy zo amin'olombelona rehetra mahita ny mazava. Zany koa izay Jesosy tonga eto, samy manana ny mampajambajamba anay daholo izay izao, ka raha mba hitoraka vetivety aminao izy a, ianao Jesosy, ianao ny fitarainany mpahoaka anao rehetra. Sotra Tompo. Sotra Jesosy, sotra anao, mino sy matoky izay fa efa voarainao zany vavaka rehetrarehetrarehetra zany Jesosy. Fa ny any angatahako sy dongina aminao dia ny anamarina anao mandrakariva ny teninao ho amin'ny tsiraray mihitsy hoe mitongava aminao araka izay rehetra ireny fonao e. Sotra Jesosy, sotra anao izay. Tsy ho adininay mitondram-bavaka manokana ny ray aman-dreninay Jesosy. Any izy vavaka ho azy zay Jesosy, mbola nomezana ho azy fahasalamana, mbola nomezana ho azy hery sy tanjaka e. Ka ho salama tokoa izy, ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy e, tahaka ny anambinana ny fanahiny. Ho salama tsara, ho matanjaka tsara mihitsy amin'ny lafiny rehetra, na ara-batana, na aran-tsaina, aram-panahy. Mivavaka ho azy izay mbola ho ela velona, ho tsara antitra indrindra izy e. Ahita ny taranaka maro mifandimby amarino amin'ny mandrakariva ny teny fikasanao, mbola ho vokisako fa ho ela velona ianao, ary ho vokisako fahasoavana mandrakariva, ho fitahiana, ho famonjena ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao. Sotra Jesosy elatra no ekarany tahaka ny voro mahery, hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra, ary andesy fa tsy ho reraka, tsy ho vizana mihitsy ho tanteraka amin'ny ray aman-drenany dadara nataon'izany Josefa. Zany teninao zany Jesosy. Sotra Tompo.
sotra tompo ary farany tsy ho adinonay mitondram-bavaka ho an'ny firenenay Jesosy jereo Madagasikara fonjeo zay Jesosy fonjeo Madagasikara raha nisy ny tena nampalahelo anao nataonay malagasy nanomboka hatrany amin'ny mpitondra hatrany amin'ny vahoaka tsy mandady arina rehetrarehetra tany indrindra ny fanompo-tsampy zay fady indrindra ny fahavetavetana zay fady indrindra famonon'olona etseroa ady korotana mampalahelo anao daholo anie zany ka mahatonga anao tezitra ka mandringany Jesosy mba miangavy re zay amindreo fo zay Jesosy amindreo fo aza rigana zay Jesosy fa raha mbola misy marina eto amin'ity tany ity mba havoto izay Jesosy eno ny vavakay eno ny fitarainanay engany mba tsy raraka ny tany ny rana latsaka teo amin'ny azo fijaliany fifaovavidinao tamin'izany rano zany zay nga hanana ny marika ny rano zanak'ondry Jesosy ka natonga aza ny fandringanana dia mba tsy ho voaringana izay fa hanana n'izany marika ny rano zanak'ondry zany ho avotanao sy ho arovanao foana ny zanakao rehetrarehetra Jesosy mielipatrana manerana zao tontolo izao ny mpanomponao ny kristianina rehetra izay tena manana anao nandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ho avotanao ho arovanao foana sotra Jesosy noho izany Jesosy tahiny firenenay aoka hanjaka eto amin'ny tany sy ny firenenay mihitsy ny tena fifoazam-panamarina avy aminao fitoriana ny filazany tsara ny fanjakanao Jesosy hatonga ny malagasy rehetra tena handray anao Jesosy ka tsy an'Andriamanitra hafa hivavahana itsony afa-tsy Andriamanitra tokana irery any dia ny Andriamanitra ny kristianina raisy zanaka ary fanamasina mba hatanteraka ny tena soratra masina hoe sambatra ny fireneny zay manana ny Jehova ho Andriamaniny ratra izay ka ianao no Andriamanitra ny firenenay dia hiadana sy ho finaritra ny firenenay misaotra Jesosy Jesosy ianao no mpanelanelana anay mpisolo vavanay mpanalalana amin'Andriamanitra ray mbola mivavaka mbola mifona amin'ny fanahy-tsy-aitononona ao an-danitra ho anay Jesosy ka zany vavaka rehetrarehetra zany ento miakatra ao amin'ny lampany raitsika fa raha ianao no mivavaka ho anay miainanao Andriamanitra ray raha misy tsy ampy dia hifonana raha misy tsy mety dia hifonana raha misy Jesosy tsy nilamina na misy banga dia mba fenoy fa vavaka mimpanotana zany ka mpanotanay tsy fantatra ikory ary zay tokony angatana fa ianao mihitsy nefa mahalala sy mahafantatra zay mahasoanay dia ianao Jesosy ny angatanay ameny banga rehetrarehetra mbola hivavaka sy hifona ho anay hanelanelana anay hisolovavana amin'Andriamanitra rainao ao an-danitra ao sotra Jesosy ka zay rehetra tsy takatry ny sainay zay rehetra tsy voatony molotray ary mba ho vavaray saina iray fa na iray no erahana rehetra miara-mangataka aminao ka izay rehetra mihitsy hiaraka angataka sy taraina hoe Jesosy eno ny vavakay sotra Jesosy amin'ny anaranao no angatanay izany mivavaka izany rainay eo izany an-danitra ho amasina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay anina sahaza ho anay ary mamelana tahaka ny namelana izay meloka tamin'ny hitateraka aminareo anisy tsodranomasina izao ho Jehova tompony maro aminao ho tahiko anao izay niditra teto amin'ity fiangonana ty androany ary ho tahiko anao raha hivoaka amin'izao fiangonana izao ho tahiko anao any an-tsaha ho tahiko anao an-tanàna ho tahiko hatramin'ny ateraka ny kilinao ny telopolobitonao hatramin'ny fifanaovam-mofonao ny asa ny tananao ny fivelomana rehetra romdomba ho tahiko izany ho aza matalotra aza mierikerika foana famombanao zany Jehova Andriamanitrao mitantara anao amin'ny tanakavana ny fahamarinao fa ampo anareo hoe ny fiadanako ka ny fiadanako ny homeko anareo ary ny fiadanako no averako anareo ho amin'ny fifaliana mivoana rehetra amin'ny fiadanana mandrakizay kosa misy hitondrako anareo rehetra sotra Jesosy
dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo ny fitiavanao Andriamanitra ray ary fesaka aminao fanamasina tanteraka izany ho amina rehetra ny hanio sy ho mandrakizay misaotra raha eo. Amen. Ampodisa Andriamanitra reriany. Halleluja. Masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dio tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia miravatsika ry havana samy atain'Andriamanitra daholo tompoko.
rehetra izao na tsy zay